Ya falomerabantsika indray amin'ity taona vaovao 2024 ity a. Falomerabantsika amin'izao gasemembe voalohany a amin'ny ty taon'ity izao. Raha nifaranantsika tamin'ny fiafaran'ny fiainan'ny olombelona, izay namaranantsika ny taona tamin'ny 2024 a, dia atombotsika indray amin'ny fiandohan'ny fiainan'ny olombelona indray sy ny maizy azy ny olombelona ty taona ity zany dia izay mihitsy ny lohahevitrintsika hoe ny olombelona. Jery sy amantatra ny momba ny atao hoe olombelona itsika androany. Iza ny olombelona? Zay zany no jerentsika izy a, avaiza izy a, manahoana ny momba azy rehetrarehetra, satria zany zany mahaliana ny olona foana, ny mamantatra hoe iza moa, iza moa isika. Mahaliana ny olona foana zany, zany mampiavaka ny olona amin'ny biby. Biby zany tsy te halalan'izay maizy azy a, fa miaina fotsiny eny izy raha mbola velona, afaka hivelona, tsy afaka tsy ho faty a, dia efa mety amin'izay. Fa ny olona tsy maintsy mametram-panontaniana. Dia hitantsika zany ohatra amin'ny fikarohana betsaka, amin'ny zavatra misy eny amin'ny université sy ny ohatr'izany a, ny resaka filozofia sy ny resaka siansa, dia mametram-panontaniana ny foana hoe iza ny olombelona. Ilain'ny olona zany mahafantatra an'izany. Indraindray tsika kristianina tsy tena tahitra amin'izany loatra intsony a, fa ilaina mahafantatra an'izany hoe iza marina ity olombelona ity. Avy aiza izy? Mila azotsika avaiza moa tsika? Dia haintsika tsara mihitsy ny ampianary ny siansa zany isaky ny metsika hoe misy dada sy neny a, dia misy ny spermatozoïde sy ny ovule, dia misy ny fécondation a, dia avy eo lasa fœtus a, dia lasa zazakely a, dia lasa olona, dia ohatr'izay. Fa tena zay fotsiny ve ny olombelona? Dia ny filozofia indray tena mametraka hoe tena zany fotsiny ve ny olombelona? Dia tsisy mahita valiny loatra hatreto aloha. Hoaiza izy? Iny indray efa hitantsika tamin'ny farany moa zany hoe hoaiza ny olombelona, dia efa hitantsika ny farany misy verenantsika kely ihany izay rehefa avy eo a, na dia kely fotsiny ary fa tsy tena hiditra amin'izay tsika. Fa anisan'ny ngezabe kosa tena ilain'ny kristianina dia ny hoe inona ary ny antom-pisiko? Fa maninona no misy eto ambonin'ity tany ity? Anao inona eto ah? Rehefa tsy fantatrao ny antom-pisinao a, tena kamo be mihitsy ianao hiaina. Raha azonao atao mamono tena dia mamono tena ianao. Fa tsy azonao atao mamono tena satria matahotra ianao a, dia tsy mamono tena ianao fa dia tezitezitra sorosorena, mideprime eny fotsiny ataonao. Ny olona tsy fantatrao anao inona ianao, inona ny antom-pisinao. Ohatrany hoe za ve zany dia nateraka hijaly fotsiny e. Tsy ianao rery nge mieritreritra zany e. Fa be dia be ny olona mieritreritra azy dia nateraka hijaly fotsiny zany amin'ny fiainako, dia tsisy zavatra afa-tsy zany. Ka ilaintsika ihany mahafantatra hoe inona moa zany tena antom-pisintsika eto ambonin'ity tany ity, miankina amin'ilay hoe izy isika zay zavatra izay. Dia ahoana no hiafarantsika zany hoe hoaizintsika rehefa avy eo. Fa ny androany zany no jerentsika tsy hijeriny ny siansitsika, tsy hijeriny filaza filozofiatsika. Raha ny marina eny tsy mahita valy mihitsiny. Fa ny fijerin'ny baiboly no jerentsika. Ny fijerin'ny baiboly a, dia mizara anankitelo ny antsoina hoe motif biblika. Ny fisainan'ny baiboly zany dia amin'ny ankapobeny ohatr'izao foana ny mila fisainan'ny baiboly mila jerentsika. Raha voafehantsika reto zavatra telo reto, dia milaza aminareo fa mahavaly ny akamaroan'ny fanontaniana mipetraka rehetra ianareo raha voafehantsika reto. Inona ny fijerin'ny baiboly an'izao fiainan'izao amin'ny ankapobeny a? Dia ny anankitelo dia hoe ny fahariana, izany hoe Andriamanitra nahary ny olona, dia nohariano tsara, saingy lavo tamin'ny fahotana. Izay ilay fahariana dia fahalavona, fa tsy navelan'Andriamanitra hijanona amin'izay fa mbola navotany ihany koa. Fahariana, fahalavona, fanavotana na amin'ny teny frantsay izy hoe création, chute, rédemption. Izay foana.
dia manontany olona hoe maninona ny ratsy be ohatr'izao raha fitiavan'Andriamanitra maninona ohatr'izao ny fiainantsika? Misy fahalavona tao. Dia hijanona ohatr'izao foana ve izany ny fiainantsika tsy ho avitra tsontsika? Mbola misy fanavotana ao. Ohatr'izay foana ny fandehan'ilay izy. Tonga dia manana fanantenany ianao amin'ny fiainanao raha voafehanao io zavatra anankitelo io. Ny fahariana, ny fahalavona ary ny fanavotana. Tamin'ny herintaona ohatr'izao, voalohan'ny taona ohatr'izao tamin'ny herintaona, dia ny resaka fahariana ny efa nijerentsika. Ny fahalavona dia nandritra ny rehefa mamaky baiboly, misy foana ny fanavotana isaka mamaky baiboly tsika mahita foana. Dia verina amin'izay fahariana izay tsika androany. Raha ataoko sary io zavatra io dia izao. Raha teto eto izany ny vao naharian'Andriamanitra antsika, naharian'Andriamanitra ny Adama sy Eva raha ny marina kokoa teo. Dia raha vao nanoty Adama sy Eva dia nidina taty ambany taty ny toerana nisy azy. Zay, mila azontsika izay. Dia ny mpanota rehetra dia aty ambany aty ny misy azy. Mihoatra amin'ilay naharian'Andriamanitra azy teto. Aty. Saingy, rehefa mino an'i Jesosy Kristy, manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainan'ny olona anankiray, dia averin'Andriamanitra, tsy ampiakarin'Andriamanitra, mihoatra lavitra n'olona efa hariana, fa any tapaka any mola izy, fa any ambony, any amin'ny mandrakizay any iny ny tapaka, ny fanavotana. Zay ny fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny. Ary betsaka, satria tsy mahalala ny antom-pisiany ny olombelona, dia betsaka amin'ny olona rehefa nohariana teto dia ato amin'ny fahalavona. Voateraka izany izy dia ato mpanota ato. Dia rehefa maty izy, dia any amin'ny afo be. Iny tsy miakatra aty izany fa midina any ambany any. Be dia be amin'ny olombelona ny ohatr'izany. Ary izany no tokony matery antsika izara filazantsara. Tory ny filazantsara. Fa rehefa mino an'i Jesosy Kristy kosa ianao, dia miakatra tsikelikely ohatr'izao ny fiainanao. Misy fotsifotsy kely miakatra iny, dia amin'ny ankapobeantsika izany eto eo. Justa ambony kely nyty fotsiny ny voantsika. Izay manana ny Kristy, izay mpino, izay kristianina. Justa ambony kely iny fotsiny. Eto izany ny fahariana, eto izany nisy eny Adama sy Eva, dia tsika aty. Ny sasany moa mbola aty. Sasany mbola aty. Aty ato be dia be. Be dia be. Dia ohatr'izao izany ilay izy. Ka ny fijerintsika ny olombelona amin'ny ankapobeny mahasahirana antsika, mahasahirana ny filozofa, mahasahirana ny mpanao siansa, dia mahasahirana ny olombelona. Ny fijerintsika, ny zavatra jerentsika matetika dia ato. Ilay olombelona hitantsika, ilay olombelona ato. Ao anatin'ny fahalavona. Ilay olombelona mpanota no hitantsika. Dia sahirana betsika mijery hoe inona izany ny tena tanjon'Andriamanitra, inona ny tena tian'Andriamanitra tongavana ao anatin'izay. Fa hijery ny Matthieu 7:19 tsika androany, iangatsika ao anatin'ilay izy. Matthieu 7:19 raha ny resaka momba ny fanambadian'i Jesosy Kristy. Nanontanian'ny mpakafana azy izy hoe mety ve ilay misara-bady? Dia niteny izy hoe tsy mety. Dia ozy izy rehetra hoe ka moahoana ny Mosesy ozy izy nanome taratasy fisaoram-bady. Hitanareo, any foana izany tsika, ny fijerintsika azy dia ato. Dia ahoana ozy izy valitenin'i Jesosy Kristy? Noho ny hamafy ny fonareo, no natonga amin'ny Mosesy nanao an'izay satria nareo ato. Fa lazainy eto dia hoe tamin'ny voalohany tsy mba toy izany. Tamin'ny voalohany tsy mba toy izany. Zany hoe, ho an'i Jesosy Kristy rehefa mijery momba ny olombelona tsika sy ny fiainan'ny olombelona, dia tsy maintsy miverina any amin'ny voalohany. Tany amin'ilay naharian'Andriamanitra azy, verina any amin'ny voalohany. Fa ny farany arany antsika dia mbola tsara lavitra n'olay voalohany, ny farany, rehefa ao amin'ny Kristy tsika. Dia raha ohatra ianao mbola tsy ao amin'ny Kristy, dia milaza aminao raha ao amin'ny Kristy ianao dia ny farany no tsara lavitra noho ny voalohany amin'izay fotoana izay. Ny dikan'izany angery zareo rehefa amin'ny voalohany taona tsy hoe raha
raha 700 000 ny karamanao amin'ny fiandohan'ny taona dia ivadika 1 million io amin'ny faran'ny taona tsy izay nge dika leo farany tsara noho ny voalohany fa tena le toerantsika mihitsy ao anatrehan'Andriamanitra izay no tiany lazaina dia io foana ny averina izany hoe tamin'ny voalohany tsy toy izany dia ndaotsika everina any amin'ny voalohany. Iza ny olombelona? Tipana olombelona anankiray tena mahaliana, tena nametrahako fanontaniana foana ty rangahy ty. Fatatsika teraka tamin'ny 1897 dia maty tamin'ny 7 Michael Jackson. Raha io natao hoe tipana olombelona satria nalaza be ny fahafatesana, nalaza be ny fiainany dia andao le jerentsika ny mombamomba azy izy faralahan'ny ray aman-dreniny izy. Dia avy eo izy tao amin'ilay tarika tsy hoe Jackson 5, izany hoe izy menadavy no izy dimy menadavy no mpikambanao, izy ny zandry indrindra. Fa rehefa tamin'ny taona 770 izy dia nanomboka nandeha rery amin'izay. Vao nandeha rery izy tonga dia malaza be dia lasa antsoina hoe mpanjaka amin'ny pop musique. Fa raha nahita ianao tena nahatsikaritra an'izay mihitsy tena liana. Miditra amin'ny sainina izy dia le gru reny no mitondra anazy. Tsy mihetsika mihitsy izy fa manao an'izao fotsiny. Fa misy olona torana. Izy tsy mihetsika mihitsy nefa. Misy olona torana. Tsy mbola mihira, tsy mbola miteny Tena miaika hoe gravy io rangahy io. Mpanjaka amin'ny pop musique izy dia lasa mpanefoefo be izy. Mbola kely tamin'izany le nahazo tamin'ny 78-80 tany nahazo boina 747 ny gasy. Tolom-piavotana ny anarany tamin'izany. Mbola tsy teraka ny ankamaroanareo. Dia fafaly be nahazo boina ny gasy. Fa i Michael Jackson nanana boina. Zao moa izany betsaka nefa manana force one ny debadeba rehetra. Dia ny fanontaniana tsara petratsika izany dia izao, mainty izy sa fotsy? Izao ve dia mainty? Mainty izy sa fotsy? Faharoa, lehilahy izy sa vehivavy? Fahatelo, ankizy izy sa olon-dehibe? Fa raha mijery ny tantara nareo dia izy milalao amin'ny ankizy foana, dia izay mahatonga anazy voapanga amin'ny pédophilie foana. Ankizy izy sa olon-dehibe? Na ny feony dia ny anankiray koa, manambady izy sa tsy manambady? Voavalinareo ve ireo fanontanian'ireo? Afaka mamaly tsotra braingina fotsiny ianao hoe lehilahy mainty hoditra izy olon-dehibe izy dia manambady. Satria mananjana ankizy. Lokony zanany raha moa dia afeniny foana. Ny tarehany zanany afeniny foana. Azo valiana tsotra ohatr'izany ilay izy fa rehefa tena mijery azy ianao dia izany ve? Ary izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Efa manomboka izany izao rehefa le mijery le inona moa? Inona filazan'iny ny sexe izany dia efa milasa anankitelo izy izao. Lehilahy na vehivavy na hafa. Efa izany Ary raha mbola ianarana any am-pianarana raha mbola misy mihoatra an'izany satria mbola hipetraka eo. Satria hony asaina misafidy ny olona amin'izao fotoana izao ny fananahany fa tsy terena fotsiny. Izany ny olombelona amin'izao fotoana izao. Dia azontsika eo ilay mahatonga antsika miverina any amin'ilay hoe tsy tahaka izany izy tamin'ny voalohany. Dia izay ny iverenantsika amin'ilay izy tamin'ny voalohany. Raha hijery ny olombelona tsika dia misy dualité, izany hoe misy zavatra anankiroa, anankiefatra. Zavatra roa miaraka, efatra no mila jerentsika momba ny olombelona. Zavatra roa miaraka izay tsy mety misaraka. Tany amin'ny Facebook tany moa amin'ilay resaka événement Blaise Pascal, filozofa kristiana anankiray.
izay tena mpahay siansa, izy nanamboatra machine calculer. Dia Blaise Pascal dia niteny an'izao hoe ny olombelona dia sady tsy anjelo no tsy biby. Zay aloha zany ny voalohany indrindra. Azafady fa tsy tena en forme dia tsy maintsy mikarakara tena kely. Ny olombelona dia sady tsy anjelo no tsy biby. Satria be dia be ny olona te hanandratra ny olona, ary izay foana ny fisainan'ny olona tiantsika amboarina eto. Isika olombelona dia te hisandratra ho tahaka an'Andriamanitra. Dia tifirina ny lanitra fa farafaratsiny mba mahavota afitrano. Te ho tahaka an'Andriamanitra tsika fa rehefa mba ohatry ny anjely tsika efa mba milay izay. Izay ny voalohany, ny olombelona. Fa tsy izany tsika. Faharoa, tsy biby koa tsika. Satria rehefa siansa ny jerenao dia biby foana ny olona. Na lazainy hoe biby mipataloha, na lazainy hoe biby tsy miakanjo. Dia ny dualité faharoa izay tsy azo sarahana momba ny olombelona ihany koa dia izao hoe ny olombelona sady Endrik'Andriamanitra no mponiny tany. Izay midika hoe Adama mihitsiny, Adama dia mponiny tany, olona eto ambonin'ny tany, avy eto ambonin'ny tany ary eto ambonin'ny tany. Zavatra anankiroa mifameno tsy mety misaraka ireo. Ny fahatelo ny olombelona ihany koa dia manana toetra anaty dia manana toetra ivelany. Ho jerentsika izay rehefa avy eo. Misy ny ao anaty dia misy ny ety ivelany. Ty hitantsika maso ty, fa misy ilay ao anaty izay tsy hitantsika maso. Ary ny fahaefatra farany dia izao hoe ny olombelona dia tokana, unique et spécial ianao rehetrarehetra io. Saingy ao anaty fiarahamonina. Tsy natao hiaina irery, fa natao hiaina ao anaty fiarahamonina. Ohatra mifanohitra daholo ireo anankiroa, izay efatra anankiroa ireo fa izay ny olombelona. Dia izay ny ingatsika sy amaritantsika ny atao hoe olombelona androany. Raha hijery maha olombelona ny olombelona tsika, amin'inona ny amaritantsika azy? Ny amin'izay ananany ve? Izay ny atao hoe avoara. Miankina amin'izay ananan'ny olona ve ny maha olombelona ny olombelona? Sa miankina amin'ny ataony? Miankina amin'ny ataony ny maha olombelona ny olombelona? Sa miankina amin'ny fiziny? Miankina amin'ny maha izy azy? Fa eo ny manahirana indrindra, inona nefa ilay maha izy azy? Mora kely mahita sy mahafantatra ny ananany, mora kely mahita sy mahafantatra ny ataony. Fa inona ilay maha izy azy ny olombelona zany? Raha hijeritsika faizany olombelona dia siansa dia mametraka foana hoe ohatr'izao ny olombelona. Avy any amin'ny rajako dia farany tonga any amin'ity rangahy ity, izay antsoina hoe Charles Darwin. Izy aloha zany dia miaiky fa izy dia io Nenga tato dia nenitsangana, dia nenitsangana, dia nenitsangana, dia io izy io farany. Efa nisy ny alaala kely ihany ilay voly fa ny sasany mbola nisy tavela teo. Fa ny olombelona rehefa jerentsika tena mamifera tokoa, biby teo tsika ilay niresaka hoe sady tsy anjely izy ny tsy biby. Fa raha ny siansa ny resantsika dia ao anatiny ny antsoina hoe mamifera ilay biby izay mampinono ny olombelona. Saingy izao, raha oharina amin'ny biby rehetra izy dia izy ny tsy afaka miaro tena indrindra amin'ny atsika. Izay ny mampiavaka ny olombelona zany. Rehefa mangatsika ny andro ny ilay rajako teo izao, izany ny mahatonga anazy manana volo reny, afaka miaro tena. Fa itsika tsy maintsy miakanjo dia rakotra botifotsy dia misitrika ao anaty koety. Izay vao mety hafana. Dia asiana sofazy ny trano raha ny andafy amin'izao mahatratra -50 degré any États-Unis. Fa ny olombelona zany ny anisan'ny biby malemy indrindra tsy afaka miaro tena amin'ny atsika, sady tsy manana fiarovan-tena koa ny olombelona. Tsy manana mihitsy tsika.
Tsisy tandroko tsika satria reny tandroko ireny fiarovatena ny omby tsy manana ho tsika fiarovatena ny saka, tsy manana volo tsika fiarovatena ny biby rehetra, tsy manana rambo tsika fiarovatena ny voay, tsy manana zany rehetrarehetra zany tsika zany anisan'ny tena biby malemy indrindra, ary biby miadana kely koa ny ataontsika. Faramiazakazaka ary tsika mbola miadana ihany zany fa tsy mba le anisan'le biby tena kingakinga mihetsika mifindra erisy ohatr'izany. Reny zany karazana efa fiarovatena zay ananan'ireny biby reny daholo zany zavatra rehetra zany. Ireo azo lazaina hoe fahalemen'ny olombelona amin'ny mamifera azy. Ary tsika koa tsy mba voafefetsika maladroit. Manao zavatra dia latsaka, dia manao zavatra dia midony ery, dia manao zavatra tsy mety, zany atao hoe manimba zavatra. Zany tsika. Ireo fahalementsika. Fa mba misy zavatra tsara ihany amin'ny olombelona ioarantsika amin'ny biby. Ireo zany tsika resin'ny biby tsika amin'ireo. Resin'ny biby tsika amin'ireo. Fa ny oarantsika amin'ny biby kosa indray nefany dia ohatran'io tsika manana tanana. Ty tanana ity dia afaka manao zavatra be dia be. Zay tsy vitan'ny biby. Na manana ary ny rajako dia tsy mahavita manodina tournevis raha mbola tsy nahita aloha zany tamin'ny YouTube na indray mandeha raha hoe nanodina tournevis ny rajako. Tsika koa afaka mijoro tsara, tsangana tsara amin'ny tongotra anankiroa ohatr'izao, dia tsy menjery, manana équilibre tsara. Itsika koa dia miteny, iny tena iavantsika amin'ny biby rehetrarehetra. Ninona natao ny fikarohana rehetra hoe miteny zao sy zao raha ny farany dia hita fa tsy miteny ny biby fa ny olombelona ihany no miteny. Fa mamoaka kriry zareo ary fankafantarana iny fa tsy mitovy amin'ilay hoe olombelona miteny. Ary farany dia tsika ihany koa no misaina. Misy ny biby misaina ohatra ny dauphin, ny alika sy ny sisa, fa tsy tena mitovy amin'ilay fisainan'ny olombelona ny fisainan'ireny zavatra ireny. Hatreto aloha zany tsika mbola tsy niditra ao amin'ilay création suite rédemption fa mbola mijery manaraka ny fijerin'ny siansa fotsiny no ataontsika. Hatreto. Fa anomboka hiditra amin'ny Genesis toko voalohany amin'izay tsika. Atombotsika any amin'ny voalohany amin'izay raha avaiza ny olombelona dia tsy maintsy mainga any amin'ny voalohany tsika. Ny matoateny izay ampiasaina rehefa nanao nahatonga ny olombelona Andriamanitra dia ny matoateny antsoina hoe nahary. Créé. Bara izy amin'ny teny Hebreo. Zay no nampiasaina ho an'ny olombelona zany. Andiny ny voalohany amin'ny Genesis toko voalohany hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ireo ihany misy an'ilay hoe nahary Andriamanitra. Voalohany lanitra sy ny tany. Ny faharoa amin'ny diny faraka amin'ny 20, Andriamanitra nahary ireo biby vaventy any anaty rano sy ireo zava-manan'aina metsiketsika rehetra dia ireo izay betsaka ao amin'ny rano. Samy araka ny karazany avy ary voromanidina rehetra samy araka ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Ny lanitra sy ny tany dia le monstre marine. Zay ny biby any anaty ranomasina sy ny metsiketsika sy ny voromanidina reny no naharian'Andriamanitra. Ary farany verina intelo le teny hoe nahary. Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endrika. Tahaka ny endrik'Andriamanitra ny nahariany azy, lasy vavy ny nahariany azy. Rehefa teny ho an'ny olombelona izy dia intelo no avelony hoe nahary io. Rehefa miresaka ny biby izy dia biby ny nahariana dia ny lanitra sy ny tany izay ihany. Fa ny olombelona averiny intelo mihitsy ny hoe Andriamanitra nahary ny olombelona. Ahoana ny naharian'Andriamanitra ny olona? Zava-dehibe ty Genesis toko faharoa andiny fahafito ty. Miankina amin'ity daholo ny fampianarantsika sy le teo zany ny fampianarantsika androany. Vovon-tany mola volan'ny Tompo Andriamanitra ny olona dia nitsofa ny fofinaina mahavelona tamin'ny vavorony ka tonga mananaina ilay olona. Zay izy amin'ny baiboly protestanta fantsiana fahenina. Amin'ny baibolinareo izy ohatr'izao.
Ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary ny fofinaina mahavelona ny vavoriny, dia tonga olombelona izy. Dia ndika zany dia zao hoe noharian'Andriamanitra ny olona. Nalainy ny vovoka dia ny volavolainy. Dia avy eo nitsofa ny fofinaina, nofofony ny fofinaina dia lasa olombelona. Noharian'Andriamanitra ny olona, sady dia izay no mampiseho fa sady tsy anjely izy no tsy biby. Hitantsika fa ny biby ihany koa dia namboarin'Andriamanitra tamin'ny vovotany, hitantsika izay rehefa avy eo. Fa ny anjely tsy nitsofa ny fofinaina. Amin'ny biby koa tsy natao loatra an'io fa ny olombelona ihany no ohatr'izao no naharian'Andriamanitra azy. Zaraintsika telo ny fampianarana ara fa izay rehetrarehetra izay fampidirana mba hitanao hoe ohatrohatr'izany ny fijerin'ny olombelona amin'ny ankapobeny. Ny tapany voalohany dia hijery amin'izay tsika hoe ohatrohatry ny ahoana marina ny naharian'Andriamanitra ny olombelona. Ohatrohatry ny ahoana ny fomba naharian'Andriamanitra ny olombelona. Ny tapany faharoa dia hojerentsika ireo singa mamaritra ny olombelona. Adihevitra be eto azoko antoka fa adihevitra be eto ary ny tena tsy mitovy hevitra amiko tonga dia efa tsy tonga avy hatrany satria sao dia resy lahatra. Fahatelo dia hojerentsika amin'izay dika ilay hoe Endrik'Andriamanitra ny olombelona. Izay ny fizarana telo hitondrantsika an'ity fampianarana androanytsika ny anomboantsika azy zany dia hoe ahoana ny nahariana ny olona. Ahoana no nataon'Andriamanitra nahariana ny olombelona. Misy zavatra anankenina omeko anareo anankidimy no omeko anareo ao anatin'izay avy amin'ilay Genesis toko voalohany andiny faha 4 sy 7 teo sy ny Genesis toko faharoa andiny fahafito sy ny manodidina azy rehetra zany any milaza ny faharianan'ny olombelona. Voalohany indrindra rehefa hanao ny olona Andriamanitra dia nisy concertation, nisy fanapahan-kevitra mihitsy ny ray sy ny aloha. Zay ny amin'ny Genesis toko voalohany andiny faha 4. Efa nahary ny lanitra sy ny tany izy tamin'ny voalohany fa rehefa ahary ny olombelona izy dia tsy maintsy niteny aloha izy. Ary Andriamanitra niteny hoe andeha isika. Azonareo izay ilay fanapahan-kevitra. Andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Ary aoka izy ireo hanapaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina, amin'ny voromanidina sy ny biby fiompy, amin'ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Inona ny dikan'izay fanapahan-kevitr'Andriamanitra izay hoe andaotsika hanao an'izao e. Inona ny dikan'ilay isika izay nataon'Andriamanitra. Rehefa mijery ilay isika nataon'Andriamanitra tsika dia misy eritreritra telo nataon'ny olona mpikaroka mpandinika ny dikan'io. Nandraisan'ny kristianina an'io foana hatramin'ny ray ny fiangonana hatramin'ny voalohany dia ny dikan'isika dia izao hoe le ray sy le zanaka ary fanahy masina no mifampiresaka. Miteny hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Zay foana nandraisan'ny kristianina azy. Fa rehefa nanam-pahaizana ny olona dia nahita hoe tsy izany io rangaha. Raha Andriamanitra tokana dia teny fanajana andriana io. Ny andriana rehefa miteny dia miteny izy hoe isika no. Misy nay no miteny hoe ny anjely no nyresahan'Andriamanitra an'io. Taory zalatsika ary anjely andaotsika namboatra olona ohatra ny endritsika tahaka ny tarehintsika. Sy miteny an'izany. Ary ny fahatelo dia milaza hoe fampirisia teny io. Ohatran'ilay hoe mampiakatra tanana takanjo. Hitantsika io androany e. Fa namboatra azy tsika. Inona amin'ireo ireo mba hevitrao e? Inona ny dikan'ilay hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika. Raha ilay teny fanajana andriana no resahana dia ny zavatra hita rehefa natao ny fikarohana rehetra dia izao hoe pluriel de majesté moa filaza azy. Ny andriana zany tsy miteny hoe za, tsy mizaozao.
na izy miteny hoe il, na izy miteny hoe no. Zay foana ny fiteniny andrin-dehibe rehetra zany. Fa rehefa nijerena ny tantara rehetra ny zoina tany aloha lavitra tany dia hita fa efa taty aoriana ela be vao nampiasain'ny olona io fiteny io. Fa ny olona tany amin'ny andron'ny Genesis tany zany tamin'ny andron'ny Mosesy mbola tsy tena nampiasan'io ny olona tamin'izany fotoana izany. Dia mahatonga antsika hoe tsy tena mahitsika ao anaty baiboly hoe misy andriana dia miteny hoe isika. Nefa izy miresaka amin'ny tenany na miresaka momba azy na miresaka ohatr'izany dia tsy miteny hoe isika izy. Dia tsy izy iny zany aloha voalohany indrindra. Faharoa, raha hoe Andriamanitra miresaka amin'ny anjeliny iray dia mila azontsika tsara ny fandehan'ny resaka eto. Mila azontsika tsara ny fandehan'ny resaka satria hozy izy andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika. Voalohany, miaraka pahary amin'Andriamanitra zany ny anjely. Andeha isika amorona olona. Ny anjely koa zany ny aranamorona, ny aranahary tahaka an'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra ihany zany pahary antsika fa misy anjely. Dia raha zay. Mianatra mamaky baiboly tsika dia ny adoson'ny olona ny aseho atsika mba ahafahantsika hoe rehefa any aoriana any koa tsy voatery amin'io andininy io ihany. Fa ny andininy hafa dia hijery tsara ianao hoe misy dikany ohatr'izany inge izy io matoa tsy raisiny ohatr'izany. Mpiara-mary tamin'Andriamanitra ny anjely sa ve nakasaina tamin'Andriamanitra ny anjely? Zany hoe tsy nahary zany le anjely fa conseiller fotsiny. Hoe ahoana ry zalahy raha ohatra ka namboatra olona? Mety ve doranga namboatra olona? Dia le anjely zany conseiller fotsiny hoe ndao e, ndany e, atao hoe zay tsy mahavita fa ataovinahy rery. Satria tsy nanao an'izany le anjely ka. Raha nakasaina tamin'ny anjely Andriamanitra dia izao lazainy. Isaia 50:7-7. Isaia 50:7-7 dia miteny hoe iza ny nanome hevitra ny fanahin'ny tompo ary iza ny mpanolotsaina nampianatra azy? Navaliny io? Tsisy. Na ny anjely ara tsisy. Tamin'iza ny fampidiniany ka hanazahoany fahalalana? Iza ny nanoro azy ny lalan'ny fitsarana sy nampianatra fahalalana azy ary nampafantatra azy ny lalan'ny fahendrena? Tsisy. Izy ihany. Izy Andriamanitra ihany no tompo fanapahan-kevitra rehetra ary tsisy afaka manoro hevitra sy mibaiko azy. Noho izany tsy mety zany le hoe niresaka tamin'ny anjely satria sady tsy mpiara-mahary tamin'Andriamanitra ny anjely no tsy nakasaina tamin'ny anjely zany Andriamanitra no koa andeha isika amorona andeha isika hanamboatra olona araka ny endritsika, araka ny tarehintsika. Zany hoe le isika voalohany ery zany mitoetra amin'le hoe endritsika sy ny tarehintsika. Dia ny fahatelo koa zany dia raha ohatra ka ny anjely le izy dia lasa araka ny endrika anjely zany tsika. Nefa tsy misy milaza an'izany mihitsy eo amin'ny baiboly hoe araka ny endriky ny anjely tsika. Fa tsika dia araka ny endrika Andriamanitra. Dia tsisy idiran'ny anjely mihitsy zany amin'ny famoronana antsika rehefa niteny Andriamanitra hoe isika. Sao namporisika tena Andriamanitra? Hoe tena dorangatsika namboatra olona. Fa io olona io ranga dia olona ratsy io tsy maintsy hivadika io anahirana io atao ihany. Dia ny zavatra mbara ny tenin'Andriamanitra betsaka izay tsy hojerentsika hijery tenin'Andriamanitra be dia be tsika androany dia izao hoe mila fantatsika fa tamin'ny sitrapony tanteraka no nahariany atsika. Sans contrainte. Ny teny frantsay. Tsisy contrainte mihitsiny. Fa nanao tamin'ny sitrapony sy tamin'ny fitiavany ary no hariany ho voninahiny isika. Noho izany tsy mila an'izany Andriamanitra. Rehefa atao ny safe zany dia inona zany midika an'ilay isika? Rehefa atao ny safe zany dia tsisy hevitra fa dia ilay ray zanaka sy fanahy masina ihany no ny resaka atao. Io ihany ny resaka atao.
Ary rehefa mijerytsika ilay antoko voalohany andiny voalohany mihitsy tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Bereshit bara Elohim et eretz et hashamayim. Dia ny dikan'izay dia hoe Bereshit bara raha teny raha ino moa zany? Raha grammaire ilay izy dia diso. Satria ny im amin'ny teny grika, teny hebreo, raha vao misy im amin'ny farany, dia be izy izay, maromaro izy izay. Nefany ny matoa-teny ampiasainy tokana, bara. Dia diso zany le grammaire raha ohatra ka izay. Fa ilay Andriamanitra tsika dia Andriamanitra tokana fa manana persona anaky telo. Zay. Tsy mety takatry ny olombelona izany. Ary misy olona manam-pahaizana be ao amin'ny Facebook ao, inoko fa mahita an'ity izy rehefa ivoaka ny any. Fa mizingizina mihitsy tsisy zany Andriamanitra telo izay iray izany fa tsy possible izany. Fa tsisy valiny hafa afa-tsy izay koa nefa neto. Amin'ny ray volana ohatr'izao tsika hijery momba an'Andriamanitra, tsy hianatra trinité aloha tsika amin'ity taona ity fa hijery momba an'Andriamanitra, fa dia ho hitantsika eo ny anaran'Andriamanitra zany ny anarantsika amin'ny ray volana. Andriamanitra zany tsy nila nanao an'io concertation io, tsy nila nanao an'io fifampiresahana fandraisana fanapahan-kevitra io rehefa nanao ny biby izy, fa ny olona ihany no nataony an'io. Zay mampiavaka ny fahariana ny olombelona mihoatra amin'ny fahariana hafa rehetra. Faharoa, ny olombelona dia asan'Andriamanitra mivantana. Tena no harian'Andriamanitra mivantana mihitsy ny olombelona. Satria ny asa fahariana hafa rehetra teo aloha, ohatra hoe rehefa nanao ny zavaboary izy na rehefa nanao ny biby izy dia ohatr'izao fotsiny filazany azy. Ny zavaboary zany Genesis 1:1-2. Andriamanitra ny teny hoe aoka ny tany haniry ahitra sy hanana mamoa ary azo fihinam-boa eny ambonin'ny tany izay mamoa, samy araka ny karavizany avy ka ao anatiny voany, dia nisy izany. Tsy tana hoe tena mivantana ve ilay fahariana eto fa ny teny fotsiny izy hoe aoka haniry alao ny tany mamoaka hazo dia izay dia tena niry ho azy teo le hazo. Zay zany tamin'iny. 2:4 dia ohatr'izay ihany koa ny teny nataon'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ny teny hoe aoka ny tany hamoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikitsaka ary biby dia samy araka ny karazany avy, dia nisy zany. Ao mamoaka ny tany daholo ny liona sy ny girafa sy ny éléphant sy ny rehetrarehetra. Fa rehefa mijery ny nanaovana ny olombelona, isika ny fomba hitantarany nanaovana ny olombelona dia hitantsika hoe mivantana kokoa. Satria ny 7:20 amin'ny Genesis 1 ihany, ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrika Andriamanitra ny nahariany azy, lahy sy vavy ny nahariany azy. Ilay teny hoe nahary aloha zany ilay miverina intelo. Ilay fandresahantsika teo. Dia ny 2:17 amin'izay, nalainy ny vovon-tany dia ny volavolainy nataony olona, dia avy eo rehefa vita ilay tany manga iny zany dia tsofa ny fofinaina mahavelona vavoriny dia lasa olona izy. Dia eo amin'izay zany mipetraka ilay hoe misy foatra ve Adama sa tsisy foatra, dia ozy misy foatra izy. Satria rehefa nataony ilay vovon-tany zany alohan'ny itsofany anazy dia nitsapaina hoe maina sa tsy maina dia nikitihany kely tety, lasa nisy foatra ilay izy. Vazivazy zany. Fahitantsika zany hoe asan'Andriamanitra mivantana ny olombelona. Fahatelo dia nohariana araka ny endrik'Andriamanitra ny olona. Nohariana araka ny endrik'Andriamanitra ny olona. Rehefa miresaka trondro izy, miresaka ny vorona izy, miresaka ny biby izy dia ny ilazany azy dia hoe nohariana samy araka ny karazany avy. Dia nahary biby samy araka ny karazany avy izy, nahary ny trondro samy araka ny karazany avy izy, nahary izao samy araka ny karazany avy izy. Fa tsy niteny izany izy amin'ny olona.
Ny olona tsy nitenenina izany hoe tena namboatra olona samy araka ny karazany avy izy. Asa raha tsika ny dikan'izany kristianina. Fa vao mahazo ny dikan'izany ianao hoe tsisy karazany be dia be ny olona fa raha ihany ny karazany, dia tokony miala daholo ny rasisma eo amintsika rehetrarehetra. Zazakely izay akaiky ena be izay zaza izay. Dimy taona angamba izy na efa taona. Fa izy somary maintimainty, mihoatra amin'ny ray aman-dreniny izy manga tarehy tsara mihitsiny. Dia rehefa mahita ny ray aman-dreny ny olona dia mahita anazy dia mivoaka foana le teny andrikito mangamanga sy ohatr'izany. Dia ilay zazakely io efa taona, dimy taona efa mahay hoe fa ny rasa menamena daholo. Miaika mihitsy nanaovan'ilay zaza izany. Tena mahery ty zaza ty rehefa nahary ny olona Andriamanitra amin'ny Genesis 1:5-20 dia izao no lazainy hoe ary Andriamanitra ny teny hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika. Voalohany izany ny olombelona dia tsy samy araka ny karazany avy. Fa faharoa ny olombelona dia tahaka ny endrik'Andriamanitra ary araka ny tarehan'Andriamanitra. Amin'ny faran'izay ho an'izay mbola maharitra dia antsika miditra azy lalindalina kokoa. Fa eto aloha dia ilazantsika hoe mampiavaka ny olombelona amin'ny zavaboary rehetra dia izy no ariana araka ny endrik'Andriamanitra. Faefatra, navahana tsara ireo singa roa mandrafitra ny olona. Hiditra sady amin'izay amin'ilay matohina antsika. Fa mbola hidirantsika izay amin'ny tapany faharoa ity. Hidirantsika lalina ity amin'ny tapany faharoa. Mavahana tsara ny singa roa mandrafitra. Vao nahary ny olona Andriamanitra dia miaraka amin'ireto singa anankiroa reto. Genesis 2:2-7. Eo foantsika milalao amin'ity Genesis 2:1-20 sy 7 dia Genesis 2:2-7. Vovotany namolavolany Jehovah Andriamanitra ny olona, ilay resantsika teo. Iny ny singa voalohany. Dia avy eo nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavoriny. Iny ny singa faharoa. Nakaiza ny fahatelo. Zay ihany. Ilay vovotany dia ity ivelany, le olona ivelany, le vatana hitantsika ity. Ary le fofonaina mahavelona, lay avahan'ny olona amin'ny biby. Lay avahan'ny olona amin'ny biby. Lay tsy hanana amin'ny biby. Nöshama, midika an'ity fofonaina ity rehefa miteny Hebreo, hidirantsika izay rehefa avy eo. Zara roa ny olona raha nanamboaran'Andriamanitra azy. Ary izay fizaran'ny olona anankiroa izay dia mifanaraka tsara amin'ny andininy betsaka ao amin'ny soratra masina. Ary rehefa mianatra baibolitsika dia tsy ilay andininy ray mahazatra sy tianao iny akory no hanoananao hevitra dia lazainao fa izay ilay izy ary io misy andininy soratra masina milaza an'izany. Fa rehefa mamaky baibolitsika dia mila mijery ny antsoina hoe principe biblique. Ny principe biblique dia izay voalaza amin'ny baiboly rehetra manomboka any amin'ny testameta taloha ka hatraty amin'ny testameta vaovao. Ka hiditra amin'izay zany tsika hijery ny principe biblique voalohany. Na mbola hidirantsika lehibe ary io any amin'ny tapany faharoa dia fidirantsika sahady hoe singa roa no mandrafitra ny olona. Singa roa no mandrafitra ny olona. Dia ny anatiny, ny ivelany, ilay natao tamin'ny vovotany, sy ilay anatiny avy amin'ilay fofonaina mahavelona avy tamin'Andriamanitra. Voalohany, Mpitoroteny 2:12-7. Mpitoroteny 2:12-7. Fa amin'izany ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo aloha. Resaka ny fahafatesana izy eo. Dia ny vovoka hozy izy hiverina amin'ny tany toy ny teo aloha. Fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome izany. Hitanareo, ity ilay vovoka, rehefa maty ny olona dia hiverina vovoka, ary ity ilay fanahy fofonaina miverina fanahy amin'Andriamanitra indray. Zay izy roa, zay ny atao hoe olona. Nakaiza ny fahatelo? Tsy haiko. Matio 10:17 iverenantsika imbetsaka koa ity Matio 10:17 ity rehefa avy eo. Fa omeko antsika avy hatrany izy. Aza matahotra izay mamono ny vatana
io le ivelany le vovotany. Nefa tsy mahay mamono ny fanahy, io le anatiny, le fofinaina avy amin'Andriamanitra. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny vatana any amin'ny hafobe. Hitanareo fanahy sy vatana ny olona ozy izy. Lay anatiny sy ivelany. Lioka toko 7:5-10. Mame, ny antony anomezana an'ireto verset be dia be reto dia ahafahana maneho amintsika hoe principe biblika mihitsy zany hoe ny olona dia vatana hita maso ivelany sy aina na fanahy tsy hita maso anatiny. Lioka toko 7:5-10. Dia nody indray ny ainy ka niarina niaraka tamin'izay izy dia nasainy nomena sakafo. Tia ilay vehivavy le ankizy vavikely le maty. Dia nivelomin'i Jesosy Kristy, natsakany Jesosy Kristy tamin'ny maty. Dia ozy hoe nodindray ny ainy, tia le aina. Dia velona izy. Dia avy eo niarina niaraka tamin'izay izy dia nasainy nomena sakafo, iny le vatany. Vatana sy aina. Zay ny olombelona, zay anankiroa zay. Dia tsy mila milaza izy hoe fa tamin'io izy dia mbola somary adaladala kely satria mbola tsy nody ny fanahiny. Rehefa nody ny ainy dia fa ao daholo efa normal izy efa afaka misakafo tsara. Fa norme. Korintiana 2:5-9. Jereo tsara ny ilazany azy. Fa raharavana ny tranon'ilay toerantsika ety an-tany, ty vatantsika ity zany, dia manana izay voarafitr'Andriamanitra tsika, dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Zay le efa nijerentsika tamin'ny farany teo. Lay vatana fanahy sy tena vaovao. Fa isika, na tsika zany mitoetra ito amin'ity tranon'ilay moraravo ity ilay tranon'ilay moraravo, na tsika mitoetra amin'ilay voarafitr'Andriamanitra. Le vaovao tsy natao tanana fa maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary misy tao anatin'ity tsika ka maniry indrindra hitafin'ny tranontsika izay any an-danitra koa. Zay ihany, sady zay ihany ilay eto no zay ihany le any rehefa avy eo. Fa 9. Fa ho hita mitafy sika fa tsy mba mitanjaka. Fa isika izay amin'izao tranon'ilay izao dia misento noho ny mahavesatra antsika. Satria tsy tiantsika ny endahana fa mba ho tafiana kosa mba hately ny fiainana ny mety maty. Ary izay efa namboatra antsika ao amin'izany indrindra dia Andriamanitra izay efa nanome antsika ny santatry ny fanahy. Ka matoky mandrakariva sika fa sady fantatsika fa raha mitoetra ao amin'ny teny sika dia mitoetra ivelany sy lavitra ny tompo. Fa finona no andehanantsika fa tsy fahitana. Eny matoky tsika fa aleontsika ny hitoetra ao amin'ny tena, tsy hitoetra ao amin'ny tena fa hitoetra ao amin'ny tompo. Filipianina 1:2-20. Kanefa raha ny velona amin'ny nofo no ahavokatra ny asako dia tsy hitako izay hovidiko. Ity zany le izy velona. Fa sanganehana anelan'elan'izy roa, velona sa maty. Maniry alaka ho any amin'ny Kristy satria tsara lavitra zany. Tena tsara lavitra zany. Kanefa ny toetra eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa dia tsy mamono tena. Hebreo 12:7. Ary isika koa dia manana ny raintsika araka ny nofo. Hitanareo? Dadantsika, teraka antsika. Ho mpalitsy antsika. Ary nanaja azy isika, tsy mainka avy ny akentsika ny rainy fanahy. Ao. Tsy le rainy teraka antsika indray io fa le rainy fanahy antsika le ao anatiny. Ka ho velona isika. Anankiroa ihany. Na le nofo, na lay fanahy. Raha iverenantsika ho an'ilay izay tsy teo moa ho an'ny teo zany dia fampatsehivana le izy. Satria ny tena isehoany io, fizaran'ny olombelona ho roa io ngezabe indrindra, dia rehefa ao aorian'ny fahafatesana, na antsoina hoe état intermédiaire. Ohatr'izao le sary nataontsika tamin'ny farany ity kazo voalohany ity ny antsoina hoe fahavelomana. Ny olona rehetra rehefa velona, ozy izy tsika dia voateraka izy dia ato daholo. Ato le antsoina hoe mpanota, maizina, fahafatesana. Nefa izy velona. Fa
rehefa manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy izy a, dia afaka miakatra ato izy le antsoina hoe ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa zavatra taloha dia ndreo tonga vaovao reto. Ato izy velona, niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ato izy le tsy mpanota tsony. Dia mizara roa zany ny olona ny mpanota sy ny olom-bovonjy. Rehefa maty reo tia ny fiaina tsy hita, dia ny olona ato makato. Dia ny olona ato makato. Tia le antsoina hoe afo be, mahamay, le nisen'le mpanan-karena, ary tia ny atao hoe paradisa tratran'ny Abrahama na ao amin'ny Kristy le lazainy Paoly tao amin'ny Filipianina toko voalohany teo. Dia mifindra ato izy. Dia vita izay rehefa mpanenona ny baiko izy na ny tropetra na ny feon'arkanjely dia ny tenan'ny tompony midina avy any an-danitra. Tenan'ny tompo midina avy any an-danitra. Dia rehefa midina avy any an-danitra ny tompo izy tenany dia ny zay maty eo amin'ny tompo, ny ato no mitsangana aloha. Dia rehefa vita izay dia itsika ovana ao anatin'ny iray mpimaso dia hiakatra hitsena azy eny amin'ny raoalanitra. Iny zany ny fitsanganana amin'ny maty. Dia mitsena anazy sika dika zany miverintsika tsara ny velona sy ny maty miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny seza fiandrianana fotsy lehibe. Rehefa vita ny fitsarana dia makany amin'ny mandrakizay amin'izay tsika makany amin'ny fiainana mandrakizay dia izay tsipino makany amin'ny fahafatesana faharoa. Zay zany ny fandehan'ny olona. Dia eto ny naseho antsika tsy tsikaritra. Androany nareo hanohatra anahy fa tamin'ny farany nareo tsy nanohatra anahy satria tsy mbola nesisitiavako le zavatra. Satria ato inona ozy izy tsika, inona mahasamihafa ny tisy ty, mahasamihafa n'izy anankitelo reo dia ity vatana sy fanahy. Ity hita maso ty sy le tsy hita maso. Zay no ato. Dia eto ny fahafatesana eto. Eto ny fahafatesana eto le vatana lasa vovoka, ary le fanahy miverina amin'Andriamanitra izay nanome azy. Dia ato zany fanahy fotsiny ny ato. Na zany le fanahy mifaly ao an-tratran'ny Abrahama ao paradisa ao amin'ny Kristy, na le fanahy hijaly mamay. Fa le fanahy fotsiny io satria ny vatana lasa vovoka. Saingy zao, misy ty tompoko. Atoko mantsy mbola ady hevitra hoe tsisy tsony ozy izy ny olona. Dia efa nidemontrentsika tsara eny tamin'ny farany. Misy ty. Satria mbola isy ny fananganana amin'ny maty. Fa rehefa mitsangana amin'ny maty tsika dia lasa mahazo tena vaovao. Fa le fanahy tsy miova. Le aiza tsy miova fa za foana iny. Tsy miala mihitsy iny fa za foana. Na le tato, na le ato, na le ato. Fa ny tenako indray tsy ty tsony. Ty tsy mahazo mandovany tsy fahalovany ty mety loha ty. Fa hovainy. Lasa bogosy kokoa. Tsy marary tsony. Tsy voan'ny gripa. Tsy mikohaka. Tsy reraka. Tsy noana. Nefa mikaly. Zay le tena tiako zay. Io. Fa za ihany. Ahoana zany naharian'Andriamanitra ny olona? Ndao hiverenantsika le anankiefatra efa hitantsika teo. Voalohany ozy tsika maninona? Hialoavana fanapahan-kevitra. Fanapahan-kevitr'Andriamanitra. Faharoa? Ao ve nareo? Asan'Andriamanitra mivantana. Asam-pahariana mivantana mihitsiny. Fahatelo? No hariana araka ny endrik'Andriamanitra ny olona. Ary fahaefatra farany teo dia ahoana? No faritana tsara, navahana tsara ireo singa roa mandrafitra ny olombelona. Ny fahadimy dia hoe napetraka amin'ny toerana ambony ny olona zany. Tena farany toerana faran'izay ambony indrindra ny nametrahana ny olona. Efa vory daholo ny zavatra rehetra. Zay vao natao izy. Zay fa teo daholo ny hazo, teo ny vorona, teo ny trondro, teo ny biby, teo ny masoandro, teo ny volana. Zay izy vao natao. Io sommet, le sommet de la création. Dia nomena zo, ankoatr'izay izy dia nomena zo sy adidy anapaka ny zavaboary hafa rehetra. Hoe manjakà am'ireo, manapazy
nomena fahefana anao an'izay izy. Genesis 1:7 ahitantsika an'izay Jesosy adity izay. Andriamanitra nitahazy ka niteny hoe maharoa fara dia mihabetsaka mameno ny tany dia mampanompo azy manapaha amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika any ambonin'ny tany. Fa tsy tahaka izany ny tamin'ny voalohany. Tsy tena tsara ny connexion-ko dia tsy naka fa nisy sary be dia be tany amin'ny Facebook mivoaka tamin'ity. Ny fijaliana mahazo ny biby sy ny vorona sy ny trondro noho ny zavatra plastika ataontsika. Hitanareo le sarina sokatra dia lasa manao ohatr'izao paozin'ilay sokatra satria nisy plastika nanery izy izany tsy mivoaka. Ny loto eraky ny ranomasina ninona. Tsika izany nasain'Andriamanitra hanjaka amin'ny zavaboary rehetra fa lasa nanjakazaka isika. Dia potika ilay Madagasikara nosy maitso rehefa jerevana amin'ny amin'ny satelita dia lasa nosy mena. Dia iny amin'ny sisiny atsinanana iny sisa misy maitsomaitso kely. Dia hozy gasy hoe roviana voalany ny alatsinanana. Efa andalana izy io. Asa ny zalahy teny izany nefa maty. Inona tsony rarahina izany? Après moi le déluge ozy ry zalahy. Fa dia iray aloha ataonay io. Hatramin'izao izay manana tany any ambanivohitra aria any Larobia Ambatomanga any. Fa tsy mety mamboly ry zalahy fa aleon'ny zalahy manao kitay. Satria mandreraka be ilay mamboly, ilay kitay mora kely ny azahoana vola aminy, manao charbon sy kitay izany. Ravitsika. Nasaina nanjaka dia lasa nanjakazaka. Jereko hoe toerana ambony nametrahana ny olona. Teto izany manapaka amin'ny hazan-drano, ny ranomasina, ny voromanidina, ny biby mihetsiketsika ambonin'ny tany sy ny rehetra. Salamy 9. Raha jereko ny lanitra izay asan'ny ratsan-tananao sy ny vola makitana izay nampitoerinao. Vao mijery an'io lanitra sy vola makitana io anao dia mahita hoe tena ngeza n'Andriamanitra ary tena tsara Andriamanitra ary tena lehibe Andriamanitra. Kanefa rehefa mijery an'io ianao ny 14 dia hoana ozy izy, inona moa ny olona ny atserovanao azy ary inona ny zanak'olombelona ny amanginao azy? Kely inketsika. Tsisy dikany. Insignifiant. Kanefa 15 hoana ozy izy, nataonao ambany kely no Andriamanitra izy. Dia nomena voninahitra izy, nosatrohanao voninahitra sy famirapiratana izy. Napatsakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Io mitovy amin'ilay Genesis 1:7 teo. Napanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Nataonao ambanin'ny tonga ny zavatra rehetra, ny ondry amanosy, ny biby rehetra, ny biby dia, ny voromanidina, ny hazan-drano any an-dranomasina izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina rehetra. Izany ny toerana misy antsika. Hafa ihany ho ilay voalohany. Fa izao tsika efa tsy izany intsony. Efa nidina ambany be tsika. Dia ny antony anarantsika azy izao dia iverenantsika hoe au-moins mba ohatr'izay tsika tamin'ilay voalohany, raha mba miverina ohatr'izay. Feno! Amin'ity volana febroary ity dia hianatra amin'izay tsy hanary fako. Ndao ary e! Ndao tsika au-moins tsika mpanatrika gasy amin'ny be mba hanao an'izay, verina amin'ilay naharian'Andriamanitra tsika. Tsy manary fako eny amin'ny rehetrarehetra eny. Taovy any am-paosy aloha dia any an-trano izy ariana na rehefa mahita tapapaka. Hialohavana fanapahan-kevitr'Andriamanitra no nahariana ny olona. Faharoa, asan'Andriamanitra amin'ny vatana ny olombelona. Fahatelo, nohariana araka ny endrik'Andriamanitra ny olona. Faefatra, navahana ireo singa roa mandrafitra azy. Ary fahadimy farany dia napetraka amin'ny toerana ambony ny olona. Izay ny olombelona naharian'Andriamanitra azy. Hojerentsika avy eo ireo singa roa mandrafitra ny olombelona. Dia hojerentsika ny dikan'ity hoe araka ny endrik'Andriamanitra. Dia efa nametra-panontaniana an'io ve ianao? Efa namaly an'io ianao? Fa araka ilay lazainy andinin-tsoratra masina ve ny ilazany azy? Izantsika amin'izay ilay izy ireo singa mamaritra ny olona. Inavy moa singa mamaritra ny olombelona, maha olombelona ny olombelona. Araha ho an'ny fisainana malagasy amin'ny ankapobeny
tsy mila kristiana na tsy kristiana fa ny agasy amin'ny akapobeany a, dia ina avy ny olona? Vatana, saina ry fanahy. Mizara telo ny olombelona ho an'ny malagasy, akapobeany dia ny vatana, saina, fanahy. Ohatr'izay foana izy. Dia mipetraka tsara mihitsy izay ho an'ny olombelona. Ny vatana izany dia ity ilay hita maso ity. Ity hita maso ity ny vatana. Dia ny saina ilay mieritreritra sy mandinika, ilay mianatra. Ary ny fanahy dia ny fanahy no maha olona na efa nahitsy foana. Zao moa izany raha nihitsy zavatra tsika malagasy dia tena rekory mihitsy. Ny fanahy no olona. Io ilay maha olona ny olona izany, ny fanahy. Dia miavaka tsara ny saina sy ny fanahy satria hozy izy malagasy hoe misy olona mana-tsaina, manam-pahaizana be saingy tsy manam-panahy. Satria ratsy be fitondrantenany, izy mahay fa izy nanimba firenena, mangalatra, manao kolikoly, mamono olona, ohatr'izany. Zay zany le hoe tsy manam-panahy. Le fitondrantena sy le fahendrena mihitsy zany atao fanahy ato. Fa hafa ny atao amin'ny saina ato. Tsy mitovy ireo anankiroa ireo amin'ny malagasy. Zay izy fisainana malagasy amin'ny akapobeany. Mipetraka tsara izy ohatr'izay. Saingy izao, tsy hiresaka ny maha malagasy tsika eto. Fa hiresaka izay lazain'ny Baiboly. Ao a, dia tsika izay lazain'ny Baiboly ihany no resantsika. Noho izany a, dia tsara ny ampifanarahana izay lazain'ny Baiboly ny amin'ny zavatra ataontsika indrindra rehefa miresaka fivavahantsika na miresaka tenin'Andriamanitra izany. Misy karazany telo eo na karazany efatra eo ny fijery mpandinika momba ny fizaran'ny olona. Misy a ny milaza hoe tokana ihany ny olona, tambatra. Dia ilay antsoina hoe monista, hojerentsika tsirairay ireo rehefa avy eo. Misy nay ny olona izay mieritreritra hoe mizara roa, dikotomy fizarana. Tomy fizarana, dia ny diko roa. Mizara roa ny olona. Dia misy nay mieritreritra hoe trikotomy, izany hoe mizara telo ny olona fa manindrahindra ny saina kokoa izy. Izay ilay hoe trikotomiste rationnel. Jerentsika akaiky io rehefa avy eo. Dia misy ny fahaefatra izay milaza hoe mizara telo ny olona fa tsy te halala saina izy. Tsy te halala momba ny saina izy. Zay. Dia hojerentsika tsirairay ireo. Dia inoko, raha nanaraka ilay fampianarana teo ianao ka azonao ilay fampianarana teo a, dia tokony efa hitanao fijeriny gasy MMB. Ahoana? Efa hita ve sa mbola tsy tena nazava? Za tsy miteny hoe inona ilay izy, fa fantatrao ve hoe inona am'ireo ilay izy? Afaka hoe azonao ve ilay fampianarana teo sa tsy? Ao a, efa hitakitatsika. Azavaintsika izy rehefa avy eo. Ray, roa, telo. Ray ve mizara ray ve ny olona sa mizara roa sa mizara telo a ny olombelona. Dia ndao jerentsika aloha ilay fijery monista hoe mizara ray ny olombelona. Ny fijery ny monista zany a dia tany amin'ny taona 520 ka hatramin'ny 370 tany. Tany zany vao nahita nisy ny eritreritra an'io ny olombelona. Baiboly efa nisy tamin'ny andro Mosesy a. Dia ataontsika hoe raha ny teolojiana nandika soratra masina dia tamin'ny ray ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany a sy taonjato faharoa. Fa 520 a 700 vao nieritreritra an'io ny olona satria tamin'izay fotoan'izay a ny fijery rehetra teto ambonin'ny tany dia lasa fijery tokana daholo. Rehefa tsy tia dia tsy izy, fa tsy maintsy izao ihany. Tao aorian'ny ady lehibe voalohany io. Tsy maintsy izao ihany. Ohatr'izay foana ny fisainan'ny olona tamin'izany. Dia ny teolojiana koa nanaraka an'izay fijery izay. Hoe tsy maintsy izao ihany, tia ihany, rehefa tsy tia dia izy. Fa tsika kristiana amin'izao mbola mieritreritra an'izay ihany. Rehefa tenenintsika hoe ny anina aloha ny zava-dehibe indrindra, dia tsika fandraisantsika an'izay hoe ny anina aloha zava-dehibe indrindra dia hoe izay ihany no izy. Dia tezitra foana tsika hoe dia ahoana izany ilay anina? Dia tsisy izany izao. Tsisy miresaka an'izany mihitsy tompo fa miresaka lahara-pahamehana fotsiny. Averiko foana ity fiteniko ity hoe rehefa miteny amin'ny ankizy tsika hoe rehefa miteny amin'ny ankizy kely tsika hoe mipipi aloha vao matory. Midika izay tsy hoe pipi foana izy mandraparay ny andro. Eo am-po eo foana.
Fa rehefa avy mipipi izy dia matory avy eo. Fa ny tsy mety, matory izy aloha dia ao am-pandriana izy izay vao mipipi. Dia fijerin'ny olona tamin'izany zany dia hoe tokana ihany. Dia izao no nilazana azy zany hoe tokana ny olona tsisy fizarazarana zany mihitsy fa ray. Ny teolojianina anankiroa izay nanao an'io dia dia nampindry zareo hoe ny hebreo mihitsy manana an'izany fisainana izany ozy izy. Rehefa tenena hoe ny hebreo moa zany ka tsy tsy nianatra hebreo ianao dia manaiky fotsiny izay zany. Dia reny teneniko ireny zany rehefa tsy azonareo hoe ny jiosy ny hebreo ohatr'izao dia manaiky nareo. Fa aza matahotra nareo fa misy teolojiana maromaro manatrika eto taon'ny zalamamay ary-mandainga. Donc tsy mandainga fisainana hebreo mihitsy zany. Ny teolojiana tena nanindranindrana dia ity danois antsoina hoe Johannes Pedersen ity. Johannes Pedersen dia ilay allemand anankiray antsoina hoe Rudolf Bultmann. Ireo zany manindraindrana hoe ny olona dia tokana. Tsy azo zarazaraina fa ny fanahy dia ilay olona ray manontolo mihitsy. Ary ny vatana dia ilay olona ray manontolo mihitsy. Fa tsy hoe hafa ny fanahy dia hafa ny vatan'ilay olona rehefa avy eo zany. Zay zany fijerin'ny zareo. Ny entiny hanamporofona an'izay dia ilay zavatra mpahazo antsika. Hoe norma tsara ianao, fa stressé be ianao, natahotra be ianao, fa sao dia be ny patron, tsy fantatro inona zavatra nahazo anao, dia marary vavony. Zay ilay antsoina hoe psychosomatika. Ny zavatra mahazo amin'ny psikôlôjia anao, ny sainao dia metraika any amin'ny vatanao. Metraika any amin'ny vatanao any ilay izy. Dia izay lazaina hoe hitanareo fa anankiray ihany ny olona. Tonga dia mifandray izy anankiroa ireo tsy misaraka zany ny psiko sy ny soma. Teny grika anankiroa moa ireo ty aina na saina dia ty vatana tambatra. Dia ohatra koa izao zany rehefa miteny ny baiboly hoe nofo rehetra. Salamo 5:2. Salamo 5:2. Ry mpiainy vavako, ianao no antony nofo rehetra. Dia satria vavaka natao dia ny fanahin'ny olona rehetra zany tiany lazaina. Dia tsy le nofon'ny olona fotsiny manantona an'Andriamanitra satria tsy afaka manantona an'Andriamanitra ny nofo, fa le fanahin'ny olona manantona an'Andriamanitra. Dia zay zany no ilazany anazy hoe ianao no aton'ny nofo rehetra, ilazana ny olombelona rehetra zany io fanahy sy vatana sy aina sy izay tianao. Ohatr'izay koa ny asan'ny apôstôly 2:7-12 sy 17 hoe amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy dia aminany, ny zatovinareo dia hita fahitana, lahy anitrareo dia hanonofy, ary ny mpanompoky nalàna vavy dia androtsahako ny fanahiko amin'izany andro izany, ka aminany sy ny toyany rehetra androtsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Dia ireo nofo rehetra io zanaka lahy, zanaka vavy, zatovo, ny lahantitra, mpanompo, ny olona rehetra izay manam-panahy no tiany resahana ao anatin'io. Dia izay zany nilazany hoe ray ihany ny olombelona. Dia milaza izy hoe ny mahatonga an'ilay izy ohatrany misy hoe fanahy, aina, ohatr'izany ozy izy dia satria mampiasa sary ny hebreo. Mampiasa sary izy rehefa miresaka zavatra ara-panana, zavatra ara-tsaina zany. Dia izay no mahatonga an'io izy izy. Ohatra hoe rehefa miresaka hoe forao ny fonao. Dia fantatry ny hebreo tsara ozy izy fa tsy mbola nisy mihitsy izy hoe nalainy dia nitapahany didiny ny tratrany dia navoaka ny fony dia nanao didipotra ny fo izy dia avy eo nakombony tsy izay fa sary zany. Fa ilazana an'ilay olona mafiatoka mba ho lasa manaraka ny tompo izy izy no tiany lazaina ao anatin'izay. Zay tsy misy olona mamora fo ara-baky teny izany fa sary fotsiny no anaovana an'izany zavatra izany. Dia ny petra zany dia hoe tokana ihany ny olombelona tsy mizarazara mihitsy ary kanefa maivana kely izy io dia resy tanteraka io tamin'ny taona 700. Ny olana dia rehefa maty ny olona eo foana no mitranga. Rehefa maty ve zany ny olona dia tapitra ny maizy azy. Any zany tsy voavaliny mihitsy. Satria rehefa maty ny olona dia tia nofony ty
vadika vovoka kanefa ilay olona mbola misy dia tsy voavaly mihitsy izay zavatra izay dia teo amin'ny 30 taona teo ihany ny faharetan'io fotom-pampianarana io dia tsisy dia tena miresaka an'io loatra tsony ny olona amin'izao fotoana izao. Ny fijery faharoa dia ny fijery trichotomiste rationnel, izany hoe ny fijery hoe mizara roa ny olona, mizara telo ny olona dia misy karazany roa, misy ilay rationnel dia misy ilay irrationnel. Dia azavaiko tsara dia ho atoroko no hitanao position anao rehefa avy eo. Ho an'izy reto dia izao mizara telo ny olombelona: vatana, aina ary fanahy. Mizara telo ny olombelona. Ho anazy izany dia ozy izy hoe raha ohatra ka lazaina hoe roa fotsiny ny olona dia manatsotra zavatra loatra ny olona manao an'izany hoe mizara roa, satria atambatra ao ilay aina sy fanahy. Fa samy hafa mihitsy ny aina sy ny fanahy ozy izy. Zavatra roa samy hafa mihitsy ireo aina sy fanahy ireo. Ity fijery ity dia fijery efa ela be, efa hatramin'ny andron'ny origène ray ny fiangonana no efa nanana ny fijery io. Dia hatramin'izao mbola misy manana. Saingy vitsy ny mpanaraka ny fijery io. Ny mampiavaka azy amin'ilay irrationaliste rehefa avy eo dia ozy izy hoe ao amin'ny aina ozy izy no hitoeran'ny fahatsapana, ny hetsika ary ny fihetsem-po. Ao amin'ny aina no mipetraka izay zavatra izay. Fa ny saina sy ny fanahy io ilay fahatelo. Izay mahatonga anazy hoe rationaliste. Ny saina izany ampiarahany any amin'ny fanahy, fa tsy ampiarahany aty amin'ny aina. Dia ny misaina izany dia ilay fanahy no misaina raha araka ny fijerin'ny reto olona reto azy. Tsy ohatran'io ilay fijerinao tsy mitovy amin'ny anao io. Tonga dia lazaiko, vitsy ny gasy manana n'io fisainan'io hoe ilay saina sy ny fanahy miaraka, fa ilay aina misy ny fahatsapana, ny sensation, ny hetsika, ny émotion, ny volonté, reny iny hafa zany. Fa ny saina sy ny fanahy hafa. Ny fijery fahatelo dia ny trichotomiste irrationaliste. Omeko anao amin'izay ny tantaran'ilay zavatra inona ao. Fa azoko antoka fa io foana ny fandraisanao azy hatramin'izay. Mizara telo ny olombelona: vatana, aina, fanahy. D'accord tsika eo. Saingy ny tsy itovizany amin'ilay teo dia izao, ity vao ainga n'ity fijery ity vao nisy. Fa tsy efa ela be ohatran'ilay tamin'ilay ray teo aloha. Ity teolojiana anglisy Austin Sparska ity sy indrindra ity, mety efa henonao ity, sinoa antsoina hoe Watchman-ny, ireo no nanaparitaka azy. Boky ny Watchman-ny dia ilay boky hoe l'homme spirituel. Sy ilay inona koa ny anankiray? La vie chrétienne normale. Any tena ahitana an'io. Mora vakiana kely dia mahafinaritra be. Menao an'io, mamaky azy dia tonga dia mandray avy hatrany fotsiny ny olona hoe zay izany ny fahamarinana, tsy misy afa-tsy izay. Ireo no tena nanindrandrindra an'io fampianaran'io. Dia niainga ampitombo be izy satria somary avy aty atsinanana zany ilay fisainana. Dia nietatra taty Afrika, tonga dia ny Afrikanina rehetra dia nandray an'io daholo ary dia lasa ohatrany hoe io ny fampianarana kristianina tena izy. Tsy misy fijery kristianina fa tsy io, fa raha vao tsy io dia diso. Zay foana ny nampianarana anao hatramin'izay. Ho anazy dia izao, eo ampovoany ny vatana izany ny aty ambany ilay hita maso dia eo ampovoany ny saina sy ny finiavana, ny volonté, ny émotion, ny psychologie, ny saina sy ny rehetrarehetra eo ampovoany. Fa ilay teo ny saina ary ambony ary amin'ny fanahy ary. Ary ny fanahy ihany no any ambony ho anazy. Izay mampiavaka azy vatana dia ny aina, misy ny saina sy ny finiavana, dia ny fanahy no any ambony. Zay foana ny fantatrao hatramin'izay. Zay no nampianarina anao hatramin'izay.
Ny fanahy ho anazy ny dikany hoe fanahy le tapany fahatelo ho an'ny olona io zany a, dia io izy no fahafahan'Andriamanitra mihoatra ny saina sy ny fanapahan-kevitra rehetra. Misy kapasite an'Andriamanitra ao a izay mihoatra ny ty sainao ty sy ny fanapahan-kevitra ao ty. Teneny ao anatin'io ny boky Noatsimany mihitsy nakako an'ity a, teneny ao anatin'io ny antsoina hoe intuition spirituelle. Ny intuition spirituelle dia le ohatr'izao hoe fahafahanao matakatra fahamarinana na révélation avy hatrany. Le fanahy no mahafantatra an'izay. Le fanahy no afaka mifandray amin'Andriamanitra. Na tsy takatry ny sainao ary ny zavatra anankiray a, dia le fanahinao no mifandray, matoky an'Andriamanitra, mahafantatra le fahamarinan'Andriamanitra, mahafantatra le révélation omen'Andriamanitra. Zay le intuition spirituelle, zay le ilaina an'le fanahy ery ambony ery. Tsisy idiran'ny saina io, ary zay no mahatonga ny olona manana an'izao fisaina an'izao foana hoe mila tarihan'ny fanahy fotsiny fa za mampiasa saina zany. Satria lasa le aina eo ampovoany ny ampiasainao fa tokony le fanahy aty ambony aty ny ampiasainao. Ary io no mahatonga ny olona manao an'le hoe, andraso alohan'ny idirako amin'iny, le hoe tsy mila manomana préparation zany rehefa mampianatra na mitoroteny, fa tonga dia izay tarihan'ny fanahy fotsiny. Satria hafa ny fanahy, saina le amin'ny mahato ambany, fa le fanahy aty ambony, io le hafa le tarihan'Andriamanitra azy. Dia io le mamadika ny Romanina 12:12 hoe miovaha ny fanafoanana ny saina. Tsisy ilana ny saina satria saina dia aty amin'ny aminy. Fa le esprit, le fanahy no mila miasa. Dia ny olona ohatran'io no manao hoe mampieboebo ny fahalalana fa ny fitiavana no mampandroso. Fa ny anarana teto ny dikan'izay a. Tsisy idiran'ny saina amin'ny zavatra ara-panahy mihitsy zany. Fa na dia siantifika mahay be ohatrin'inona renao, raha vao resaka soratra masina, dia lasa vady verina ny olona ihany ianao rehefa avy eo. Tsy azo ampiasana saina mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Satria io ny pozision'ny kristianina betsaka. Kanefa ny andininy roa ihany no anoano any heviny. Jereo misy zavatra anankiroa diso be atao amin'ity teny farany ity. Voalohany andininy raina roa tompoko tsy principe biblika. Faharoa, ny principe biblika mitondra ny fisainantsika fa itsika tsy mahazo maka andinin-tsoratra masina anoanana hevitra. Fa ninona tadiavinao toanana hevitra ao amin'ny soratra masina dia mahita foana ianao. Ka nahitady ary ianao hoe andao tadiavintsika inona avy ny anoanana ny mahatsara ny homosexualité, dia afaka hita ao anaty baiboly zany. Fa tsy azo atao zany. Fady indrindra zany. Ny principe biblika izay tsy andininy ray na roa fa voalaza amin'ny baiboly ray manontolo no mitondra ny hevitritsika. Fa tsy ny hevitritsika no itadiavantsika andininy ray na roa ao anaty baiboly anoanana azy. Satria rehefa ny teny hoe tsy izy io, dia tonga dia ao an-tsainao avy hatrany ity. Marina zany sa tsy marina? Tesaloniana voalohany 5:20 raha hainao le verset. Fa raha tsy hainao le izy dia efa nitenenao dia ahoana zany le hoe ary Andriamanitra fiadanana ny hamasina anareo ka samy tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Tanao zany faly. Io laza tsara mihitsy hoe mizara telo ny olona fanahy, aina ary vatana. Okey. Misy an'io anaty baiboly. Ny andininy anankiray faharoa raisiny ny Hebreo 4:2 ty tsy hainao akory fa atoroko anao ny position anao. Ko mbola misy anankiray ty. Hebreo 4:12 velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy. Hitanao zany faly zany tsy niteny zany. Tenin'Andriamanitra ihany mahavita mampisaraka hoe ay samy hafa ny aina sy ny fanahy. Fa nareo le miseho mahay baiboly ty nefa tsy mahay tenin'Andriamanitra akory dia ataonareo anankiray ihany ny aina sy ny fanahy. Fa samy hafa io.
tenin'Andriamanitra ihany mampisaraka an'izany. Okey, mbola miko anankiray fahatelo ianao. Fa izy ary tena tsy mitombona mihitsy, fa mety mbola hitombona ihany ary le izy aminao. Ny fahatelo dia ny Korintianina 2:4-5, azo anohanana n'io fampianarana io koa zany. Korintianina 2:4-5. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra, dia fanahiko ihany mivavaka fa tsy mba mandray anjara ny saiko. Tanao izany! Raha azonao io, tsisy idirana saina ho fa tonga dia fanahy fotsiny ihany, samy hafa ho ary eo. Okey. Fa trois sur tous les versets de la Bible, c'est quoi? Hein? Alefaso? Ho resantsika izay rehefa avy eo. Ho resantsika izay fa tsy manohana an'io izay. Vao maika pira. Amin'ny hevitra. Andrasy fa ho resantsika izay avy eo. Ndao ary. Misy fijery ray koa ty ankoatran'ireo, fa 5 izany. Dia ny fijerin'ny zokedy. Ao arakitsika rehefa nanatrikitsika ny anina. Fijery zokedy dia ohatr'izao. Ny tsipino ozy izy dia olona 2 étages. Efa henonareo Ary tsy nanatrika vojefianakaviana e. 2 étages, vatana sy aina. Izay ny tsipino. Fa vatana sy aina fotsiny. Fa rehefa pino izy avy eo dia lasa 3 étages. Vatana, aina, fanahy. Izay ny zokedy. Zavatra mitranga eto dia mila jerentsika tsara fotsiny. Za tsy manohatra ny zokedy. Za manao mitovy izay roalahy. Fa mila marihany fotsiny ary eo no mansamy hafa ny hoe manao teolojia. Le fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny pino io le lazainy hoe fanahy, aina, vatana, aina, fanahy, ary betsaka mieritreritra an'izany koa tsika. Ity rationaliste ty ny position-tsika fa betsaka tsika mieritreritra an'izany. Amin'ny lafiny iray satria le fanahin'Andriamanitra mitoetra ao am-pino. Dia mila azontsika hoe ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao am-pino nge tsy mamaritra ny maha olombelona ny olona. Azonao ve? Satria n'Andriamanitra iny, fa ny resantsika eto dia le maha olona ny olona mihitsiny. Le maha olona ny olona mihitsy le nanaovan'Andriamanitra azy mihitsiny. Nataon'Andriamanitra telo ve ny olona? Namboariny aloha ny vatany dia nasiany aina, dia avy eo nasiany fanahy. Sa vatana dia aina sy fanahy mitambatra. Fa tsy le fanahin'Andriamanitra zany satria raha ohatra ka io fanahin'Andriamanitra io mamaritra ny maha olona ny olona dia lasa grave be, fa tsy ny teny an'ity zokedy. Lasa Andriamanitra kely zany ny olona raha izay. Azonareo ve? Satria maha olona n'ilay olona fahatelo fanahin'Andriamanitra. Dia lasa Andriamanitra kely izy zany. Fa tsika tsy Andriamanitra kely. Na mitoetra natsika ary fanahin'Andriamanitra dia tsy maha olona antsika izay, fa ny maha olona antsika dia vatana sy fanahy sy aina ihany. Noho izany mila azontsika tsara ny zokedy fa tsy milaza an'ity akory izy fa ny olana amin'ny fotsiny mila finiolena tsara fotsiny ilay izy satria raha tsy zany dia mora kely. Zany ny rehefa manao teolojia ianao zany ka miresaka amin'ny teolojia dia détail rehetra io tsigoloana daholo. Dia mora kely ny tsigolohan'ny olona anazy ao anatiny io zany hoe fa Andriamanitra kely ve ny olona. Ny fahotana lehibe indrindra tompoko dia ny mametraka ny olona ho Andriamanitra. Izay ny fahotana lehibe indrindra. Izay ny lazainy devoly any Damasey, ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Efa nohariana araka ny Endrik'Andriamanitra izy fa tsy ampy azy iny fa le ho tahaka an'Andriamanitra mihitsy ny tadiavina. Dia tena ratsy izay raha izay no izy. Ndao ary valitsika amin'izay le teo. Ny fanahy ao amin'ny olona dia mila azontsika fa zavaboarin'Andriamanitra. Ny tenintsika teo nalainy le tany dia nivolavolainy. Iny le vatana. Dia avy eo nitsofany fofinaina. Dia velona izy. Fa tsy le fanahin'Andriamanitra ohatra ny lazay zokedy teo akory le izy. Fa fanahy ananan'ny olona rehetra io na tsy pino ary izy. Iny fanahy iny.
io fanahy io dia zavaboarin'Andriamanitra, le fanahy singa ao anatin'ny olona, zavaboarin'Andriamanitra. Zakaria 2:12 ny miteny an'izany tsara hoe, teny faminaniana tenin'ny tompony amin'ny Israely, hoy ny tompo izay mamelatra ny lanitra sy manao ny fanorenana ny tany, ary nanamboatra ny fanahin'ny olona ao anatiny. Andriamanitra zany nanamboatra ny fanahintsika ao anatintsika. Zavaboarin'Andriamanitra io, fanahy io, maha-olona ny olona io, fa tsy le fanahy masina io akory. Fankazo avetsika eto. Averiko foana ilay satria aleo fankazo tsara tsika ao ratsy izany, fa tsy izay ny fisainan'ny olona. Dia manatrika ianao aveo dia mbola ho lazainao fa izay koa ny lazain'ny faly nefa tsy niteny izany mihitsy aho. Izao faran'izay fady mihitsy efa niteneniko teo ny manorina fotom-pampianarana amin'ny verset 2 na 2 fotsiny izay tsy mijery contexte akory. Tena fady. Hoe ity andinity no anohanako ny hevitro. Fa tsy maintsy tokony hitanao ny andin-tsoratra masina rehetra zany zay ianao vao maka hoe io tokoa zany le fampianarana. Satria le hitantsika rehetra teo dia tsy mijery contexte. Le Tesalonianina voalohany 5:17 tompoko dia tsy milaza ny fizaran'ny olona ho telo mihitsy Paoly eo. Tsy milaza an'izany izy. Satria io parti io, contexte-an'io dia tsodrano. Tsy fampianarana. Dia ao anaty tsodrano izy zany rehefa ilaza ny totalité. Mazava amin'izay totalité izay, le maha-olona manontolo. Dia tanisaina eo fotsiny izay azony tanisaina hoe ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo. Fa tsy milaza izy hoe noho izany dia tokony raisinareo zany ty fampianarana ity fa mizara telo ny olona. Non, milaza le totalité fotsiny izy, milaza ny olona manontolo fotsiny izy eo. Ny Tesalonianina voalohany 5:17 io. Tahaka ny ao amin'ny tonga amin'izay tsika amresahany entso Marka 2:12. Marka 2:12 tompoko dia tsy milaza koa hoe mizara efatra ny olombelona. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Io dia mizara efatra zany ny olona indray. Ny resaka eto ny fanontaniana eto dia inona ny didy lehibe indrindra ao amin'ny lalàna. Ny valitenin'i Jesosy Kristy dia izao. Tia ny didy voalohany sady lehibe indrindra, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao, fanahinao, sainao ary ny herinao, vatanao ary mbola tsy ao. Mbola tsy ao vatanao. Zara firy zany ny olona. Azonareo? No, tsy fampianarana momba ny olombelona io tompoko fa resaka lalàna. Eo dika ve zany fa mizara efatra ny olombelona? Sa tena resahana io dia hoe io ny didy lehibe sady voalohany indrindra. Milaza io fa tokony ho tian'Andriamanitra 100 isan-jato ianao fa raha vao misy ampahany kely fotsiny tsy tian'Andriamanitra dia ohatrany tsy tia azy ihany ianao zany. Ohatrany tsy tia azy ihany ianao zany. Izay ny dikan'io. Voavaly zany le Deutéronomie 9:5. Voavaly ny Tesalonianina voalohany 5:17. Hebreo 4:12. Ndao mamaky baiboly tsara tsika reto dia ndao jerentsika fomba famakiana baiboly Efa nianatra ny atao hoe tolokalo hebreo tsika. Fa hebreo ny olona nanoratany ity mpanoratra ity an'ity boky ity Fa mahafinaritra be io andin'ny 12 amin'ny Hebreo 4 io ankoatran'ilay hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ankoatran'ilay hoe maranitra noho ny sabatra roa lele. Fa maninona io? Miresaka zavatra mandeha tsiroaroa foana izy eo. Zavatra mandeha tsiroaroa ireo ny antsoina amin'ny teny hoe hendiadisy. Tsy haiko rehefa herinao zany dia raiso ilay izy fa ahenao zany matetika tsika. Fefa niteny izany teto amin'ny gasy MMB azoko antoka. Hendiadisy ny dikany hoe hendiadisy dia teny roa mitovy dika
Amperana mba nehoana hevitra ray mavesa-danja kokoa. Zay ny atao hoe NDIS. Misy teny roa mitovidika amperana mba hanehoana hevitra ray mavesa-danja kokoa. Velona, inona miaraka aminy? Mahery, efikasy. Tsy vita velona fa efikasy ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, maranitra, inona miaraka aminy? Manindrona. Fa ny sabatra, roa lela. Fahatelo, ny fampisarana, ny aina sy ny fanahy. Tonina sy ny tsoka. Mamantatra ny eritreritra, saina ny fo. Azontsika ve? Mba rehefa mamaky baiboly aza jerena zavatra hoe masina be io. Dia inona be. Fa jereo hoe bandy akama milay io. Dia azonao ny tia lazainy. Fa mahafinaritra be io. Misy NDIS averiny eo. Velona sy mahery, maranitra sy manindrona, fampisarana, aina sy fanahy, tonina sy tsoka, mamantatra ny eritreritra, fisaina ny fo. NDIS ireo. Teny averiny indroa mba hampavesa-danja azy. Fa ny velona dia ny mahery ihany. Ny maranitra ihany no manindrona. Ary ny aina ihany ny fanahy, ary ny tonina ihany ny tsoka, ny eritreritra ihany ny fisaina ny fo. Zany ny tia lazaina eo. Dia milaza izy zany fa kotsafy ihany ny leksisy. Korintianina voalohany toko 7:12. Tena, ianao zany raha vao raisinao izole ny andin-tsoratra masina azonao aolana amin'izay tianao hanolana anazy io. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra dia fanahiko ihany no mivavaka fa tsy mba mandray anjara ny saiko. Tena, dia fanahy ny zava-dehibe fa tsy le sainy. Ny olona mivavaka sy manaraka ny tompo amin'ny sainy fotsiny zany fa tsy amin'ny fanahiny tsy izy zany. Re olona. Ny tanjon'ny Paoly eto aloha dia mila azontsika fa ny hampandray anjara ny saina mihitsy rehefa mivavaka. Ny fanohatra amin'izay ny tia lazainy eo. Aiza misy an'izany eo ry faly? Ka tsy io anie amin'ny baiboly e. Fa mila vakiana lay. Ahoana izy vao mamaky an'io dia mila vakiana ny 9 sy ny 9. Mila vakiana ny toko manontolo. Dia mila vakiana ny toko eo alohany sy ny toko eo aoriana. Dia mila vakiana ny Korintianina voalohany manontolo. Dia mila vakiana ny Korintianina voalohany sy Korintianina faharoa. Dia mila vakiana daholo ny bokin'ny Paoly ray manontolo. Dia mila vakiana ny asan'ny apôstôly. Dia mila vakiana ny testamenta vaovao ray manontolo. Dia mila vakiana ny testamenta taloha ray manontolo. Dia mila vakiana ny baiboly ray manontolo. Dia azonao ny dikan'io. Ka ho ataontsika izany, ho aplikentsika izy eto. Ndao ariana ny tanjon'ny Paoly, vakiantsika ely 9:15. Ahoana ary no izy? Sady hivavaka amin'ny fanahy koa no hivavaka miaraka koa amin'ny sainy. Tanareo fa izay ny tanjony. Dia ao ny fanahy no ao ny saina. Sady hira miaraka amin'ny fanahy no miaraka amin'ny saina koa. Fa raha manao fisaorana araka ny fanahy fotsiny ianao, tahaka ny olona le mivavaka amin'ny teny tsy fantatra, dia ataon'izay tsy mahay ahoana ny teny amen raha misaotra ianao satria tsy mahafantatra izay lazainao izy. Tanao zany. Marina fa misaotra ianao nefa tsy mba mampandroso ny hafa izany. Ny Korintianina voalohany toko 7:12 tompoko dia mametraka Paoly hoe tsy zava-dehibe ny teny tsy fantatra mihoatra ny faminaniana. Fa ny faminaniana dia fampaherezana, fampiononana ary fampianarana ny mpino, izay esan'ny mpino saina sy azahoany ny zavatra tiana lazaina. Fa ny miteny tsy fantatra dia na ianao raha tsy mahazo an'ilay teny lazaina satria fanahinao ihany no mivavaka. Izay ny dikan'io. Dia tia Paoly ampiarahana dia izao hoe miaraka ny fanahy sy ny saina sy ny aina dia ray ihany. Fa raha voaraisinao izolela izy dia ohatrany hoe tena alao ihany tokoa kay. Fa nga ianao amin'ny teny tsy fantatra foana isaky mivavaka. Dia tsy azonao foana ny zavatra teneninao isaky mivavaka ianao. Tsy miteny izany mihitsy Paoly.
Zany zany ny anoherana an'io. Dia lasa amin'izay tsika andraky baiboly aingana bebe dia be tsika satria mbola betsaka ny lalana. Tsy tambo isaina ny andinin-tsoratra masina milaza fa mizara roa ihany ny olombelona ary ny fanahy ihany no aina na fo ihany koa. Ataontsika amin'ny fitenin'ny Eviny mihitsy izy satria manahirana izy amin'ny teny malagasy. Ny aina dia natsoina hoe nefesh. Io tompoka ilay nitsofina tao amin'ny Adama. Na ilay ny vovotany izy dia nofofinaina mahavelona ne samary iny ka fa tsy nefesh akory. Psike avy amin'ny tiny atao hoe psikôlôjia. Io ny aina. Dia ny fanahy indray roary izy amin'ny teny hebreo, pneuma izy amin'ny teny grika. Isaia 2:9-7. Efa nianatra tokalo hebreo tsika dia mahafantatra ny atao hoe parallelisme. Ny parallelisme synonymika dia teny ray ihany no lazainy fa ataony amin'ny fomba roa samy hafa. Dia eto ny fomba roa ilazany azy dia ny aina sy ny fanahy ataony parallèle. Ndao ary. Isaia 2:9-7. Maniry ianao noho ny alina, eny fanahiko atao anatiko no tadiavako anao fatratra. Ity izy amin'ny baiboly famakiko. Tsisy zavatra azonao eo momba izany. Fa rehefa vakiana izy amin'ny baiboly famakinao dia izao ny azy. Amin'ny fanahiko no aniriko anao noho ny alina. Fanahiko, eny ny saiko atao anatiko no hitadiavako anao fatratra. Eto zany zasy ny fanahiko. Eto ny fanahiko sy ny saiko ilazainy azy. Tsy amakanao teny hebreo satria lazainao fa amin'izay fa tarbi ny raisiko. Ny tarbi no miezaka manakaiky indrindra ny teny hebreo ny fandikany azy. Dia ao izy mazava kokoa. Mon âme te désire de nuit. Oui, mon esprit au-dedans de moi te cherche dilemment. Jereo tsara. Mon âme parallèle à mon esprit te désire, te cherche de nuit diligemment. Dia tia mon âme ity tsy voadika amin'ny teny malagasy ny âme dia nataony fotsiny hoe maniry fa mon esprit ty fanahiko. Dia ato mba tiany ilazany hoe tsy mitovy engela eto sy le eto dia nadikany hoe fanahy le âme ato dia nadikany hoe saina le esprit ato. Dia hitanareo fa ny teny gasy zany mahay manovana azy hoe ny âme fanahy ihany ty. Dia ny saina koa fanahy ihany satria ty fanahy ty ataony hoe saina dia ty âme ty ataony hoe fanahy. Tanao? Fa amin'ny teny grika, amin'ny teny hebreo izy mazava tsara ity fanahiko ty amin'ity dia ity. Ary ty esprit ty fanahy ty dia ty pneuma roara ty ny ilazany azy. Tao maka baiboly. Eny zay tsy mahay. Fa zany na nisy ny gasy MMB. Joba 7:10, ohatr'izay ihany. Amin'ny baiboliko izy. Ary zao dia tsy amehivavy na hiteny noho ny fahorian'ny fanahiko sy hitaraina noho ny fangidin'ny foko. Eto zany, hiteny mitaraina noho ny fahorian'ny fangidin'ny fanahiko foko. Io fanahiko foko. Amin'ny baibolinao, fa hiteny noho ny fahorian'ny fanahiko sy hitaraina noho ny fangidin'ny haiko. Io zao mipetraka tsara mihitsy. Fanahy, pneuma, haiko, âme. Amin'ny teny tarbi, je parlerai dans la détresse de mon esprit, je discourrai dans l'amertume de mon âme. Esprit, âme. Ray ihany. Tovy ihany reo. Ny esprit ihany ny âme. Joba 2:12. Izay mitana ny ainy zava-mananaina rehetra sy fofinain'ny olombelona rehetra. Izay mitana ny ainy zava-mananaina rehetra sy fofinain'ny olombelona rehetra. Lui, dans la main duquel est l'âme. Aina. De tout être vivant. Et l'esprit, fofinaina. Fa l'esprit lazainy eto ty pneuma ty mihitsiny. Samy hafa no andikany an'ilay aina sy fanahy ty. Indraindray ataony fofinaina, indraindray ataony hoe aina, saina, fanahy izy fa tiany baiboly ambara dia mitovy ihany ny tian'ireo lazaina. Eto indray, Luka 1:1. Hoy Maria ny foko mankalaza ny tompo fanahiko ravoravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Marie dit mon âme, le foko zany âme ty ny lazaina nefa. Magnifie le Seigneur
Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Ny amina ihany ny esprit. Fa ny andikany azy ato hoe fo dia ato fanahy. Indraindray ny fo sy ny aina indray no ataony parallèle. Fo. Itsika le milaza matetika hoe 30 centimetre ny tsy nakonverti azy. Fa ny saina efa nahafantatra fa ny fo ny tsy nety nino. Fa ao anaty baiboly tompoko ny saina ihany no fo. Hebreo 4:12 teo, sy ny fisaina ny fo, mamantatra ny heritreritra sy ny fisaina ny fo. Ny fo zany dia sady mieritreritra no misaina. Raha ny baiboly ny resahana. Ao Salamo 7:7. Mandram-paoviana mbola isaitsainako ampanahy, ale lovako am-po isan'andro, io zany ampanahy, le psyché, dia am-po, cardia, le vava. Jusqu'à quand consulterai-je dans mon âme avec chagrin dans mon cœur? Mon âme, mon cœur, parallèle. Ny fo sy ny âme misy ny saina dia mitovy ihany. Salamo 4:4. Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay manandratra ny fanahiny ho amin'ilay, tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ilay, na Midika. Teny frantsay, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Tia zany le fo. Qui n'élève pas son âme à la vanité, tia le lazainy hoe fanahy. Ny amina ihany zany ny fanahy rehefa miteny gasy. Tanareo. Fa tsy arakitsika le fomba fandikana baiboly dia lazaintsika efa samy hafa ny amina sy ny fanahy, nefa rehefa mandika izy adikany foana hoe fanahy ny amina. Salamo 4:7. Ny ray fo sy fanahy. Io mbola indiadisy mazava be mihitsy io. Teny roa hoe ny araka ry zareo. Nisy fiombona atao amin'zareo nataony indiadisy ny fo sy fanahy. Un cœur et une âme. Fa le fanahy eto le âme, aina ty ny ilazany azy. Fo sy fanahy indray zao teo le fo sy aina. Fo sy fanahy indray zao ataony parallèle ihany koa reo. Le vava, cardia izy amin'ny teny grika. Pneumati dia roary. Exodosy 5:20. Dia nanantona ny olona rehetra izay netsehany fony sy izay rehetra netanin'ny fanahiny. Fo, fanahy. Netsehany fony izy ny tanin'ny fanahiny. Parallélisme fotsiny zany. Tout homme que son cœur y porta et tout ce qui avait un esprit libéral. Cœur, esprit, ray ihany. Salamo 5:10. Amorony fo madio Andriamanitra, ampireny fanahy vaovao atao anaty fo, fanahy, parallèle. Fanatitra ao an'Andriamanitra dia fanahy torotoro. Ny fo torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy ataonao tsinitsiny. Misy dikany ho areny zany nefa ny anarantsika ny tononkalo hebreo teto e. Raha manaraka an'ireny foana ianao dia manomboka miazonao zavatra tiako lazaina rehefa ty amin'ny farany hoe ohatr' izany ny famakiana baiboly io. Tovatr'izay foana ny zavatra ataontsika eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly. Salamo 7:7. Tsy ho tahaka ny razana izay taranaka maditra sy mpiodina izy, dia taranaka izay tsy nampiorina ny fony, sady tsy marina tamin'Andriamanitra ny fanahiny fony sy ny fanahiny amin'ny parallèle. 5:7. Isaia 7:50. Zao no lazainy ray avy sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina ny anarany. Ao amin'ny fitoerana avy sy masina no honenako, ary ao amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena, mba amelombelona ny fanahy ny manetry tena, torotoro fo sy fanahy, sy amelombelona ny fo, amelombelona fanahy, amelombelona ny fo, torotoro. Parallèle tovy zany. Fanahy sy ny fonao io no misaina ho an'Andriamanitra, ho an'ny baiboly. Dao amin'izay jerentsika amin'izay ary ny fijery dikotomista. Dia ny aingahany io tompo dia atao legelisisy 2:17. Vovitanina amronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona dia mifofony fofiraina mahavelona ny vavorony ka tonga olombelona izy. Vovitanina nanaovana ny ivelany, fofinaina mahavelona ny nanaovana ny anatiny, dia izay ihany. Natao tamin'ny vovoka tahaka ny biby izy, satria ny biby koa natao tamin'ny vovoka. Genesis 2:7. Vovitanina mola volain'ny tompo Andriamanitra amin'ny biby rehetra. Amin'ny baibolinareo izy hoe tany nanaovan'Andriamanitra amin'ny biby rehetra. Ohatrany hoe taiza, tany nanaovan'ny biby rehetra. Fa ny tena izy vovitany io.
ohatra ny olona koa vovotany nanaovan'ny olona. Fa ny biby tsy nasiny fofinaina. Zay nevan'ny olona ny biby. Dia io tompoko ny sama tsy fanahy io, tsy fanahin'Andriamanitra, tsy fanahy masina io. Fa ilay conscience ao anatin'ny olona mahatonga ny olona ho velona sy miavaka tsy ohatran'ny biby. Ao tsy fanahy io, ny sama io fa tsy roara na nefesh. Dia mila azontsika izany, dia mila jerena izany. Io no mampiavaka ny olona amin'ny biby fa tsy fanahy masina, tsy hinanana fanahy masina ny Adama. Dia araka io izany dia mizara roa ihany ny olombelona. Vovotany, vatany, dia ity ilay aina tsy fanahy na fo ety ivelany. Ny ivelany ohatran'ny biby satria samy natao vovotany dia ny ao anatiny ny avany amin'ny biby dia io fofinaina io. Zay, fa tsy fanahy masina io. Ilazontsika izay zavatra izay. Isaia 7:10 ary ny voninahitry ny alany sy ny samy mavokatra dia ho levoniny. Na ny fanahana ny nofony eto izany ilay fandringanana ny Asiriana. Dia rehefa hoe haringana tanteraka ny Asiriana dia ny fanahany sy ny nofony. Io samy ho ringana tahaka ny fezak'izay marary mafy izany. Reto ny andininy, anankitelo fotsiny efatra izany raha pitsika an'ilay teo. Milaza ny tricotomiste. Fa ireto ny andininy milaza ny dicotomiste. Akoatra ny efa hitantsika be dia be teo. Raha miresaka izy hoe ny olona dia vatana, soma sy am, psyché. Tsy maintsy miverina any amin'ny teny nanoratana azy tsika izay vao mahazo anazy satria raha miteny gasy tsy azontsika. Zay Timothée 4:7 efa lazaiko hoe iverenantsika teo ity. Aza matahotra izay mamono ny vatana nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa ny fanahy resahany eto tompoko dia psyché. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny vatana any amin'ny elo. Dia le olona izany tsisy afa-tsy fanahy sy vatana. Reo ihany fa tsisy fahatelony. Fa ity fanahy ity aminy no ilazany azy. Et ne crains pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Zay izy amin'ny Darby. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Anankiroa ihany lazainy. Tiako, tsy azontsika koa ty matetika. Jaonina 3:2. Ry malala mangataka mba ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ny tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Dia mieritreritra ianao hoe tena nitahiny tompo mihitsy ny fanahiny tena mandroso be spirituellement izy. Azafady tompoko. Amina ny resahany eo. Amina ny resahany eo. Fa le âme sy esprit mitovy ihany. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Ny fanahinao ny hainao manontolo le mahainao anao mihitsy izany. Mamaky ihany ino moa version hafa rehefa mamaky baiboly rehefa tsy hay teny grika ihany. Vatana sy fanahy indray. Ilazainy hoe ny olona dia vatana sy fanahy mandray izy eto. Korintiana 2:5-7. Fa izaho na dia tsy teo aza ny tenako. Io izany le soma. Nefa teo ihany ny fanahiko. Ty pneumaty dia efa ny tsara sady ilay nanao fihetsika tsy eto ny vatako fa ny saiko sy ny fanahiko dia miaraka aminareo. Étant absent de corps mais présent en esprit. Korintiana 1:5-7. Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena corps iray aminy. Fa io Andriamanitra ho nofo iray ihany izy roa. Fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy, corps, esprit. Corps, esprit. Zay tsika olombelona. Corps et un seul chair. Et une seule chair et un seul esprit, un seul corps. Korintiana 1:7-8. Ary tsy mitovy koa ny vehivavy manambady sy ny virjiny. Ny vehivavy tsy manambady dia mitandrina ny an'ny tompo. Mba samy masina avokoa ny tenany sy ny fanahiny. Zay ny fanakaiza ary ny ainy. Non,
amin'ny efa ao anatiny zany. Raha ihany io. Averiko aminareo be dia be ny lazan'ny baiboly, roa ihany ny olombelona. Ray na aina na fanahy izy fa ray ihany io. Jakoba 2:2-5. Maty ny tena. Soma, vatana, raha tsy misy fanahy. Zay, tsisy avy-zay, tena sy fanahy. Car comme le corps sans esprit est mort. Vatana sy fo indray ny ilazany azy eto. Le fo koa le maha-olona anaty. Hebreo 10:12-20. Aoka sika hanantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be amin'ny finoana, manana fo voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano voadio. Fo sy tena samy voadio izy anankiroa. Eo. Ayons le cœur et le corps. Dia na indray koa izy miteny olona anaty sy olona ivelany, zay ihany. Romanina 7:2-5. Makasitraka ny lalàn'Andriamanitra nefa ao araka ny maha-olona ao anatiko. Saingy mahita lalana hafa momba ny tena koa io. Ty le ivelany zany le tena, dia miady amin'ny lalàn'ny saiko le ao anatiko samy mizara roa. Korintianina 2:4-5. Ary tsy ketraka izay fa na dia mihalevina aza ny toetrana ivelany. Ty vatany ity izay miantitra, mandeha any amin'ny fahafatesana foana ty. Isaky mitombo ny taona anao dia mandeha any amin'ny fahafatesana foana. Aza matahotra ianao fa ho avy zany. Fa zao ny tsara. Avaozy ny isan'andro kosa ny toetranay anatiny. Alao hitombo foana ny ara-panasy ny fahalalana an'i Jesosy. Efesianina 2:7-5. Meko nareo daholo izy rehetra. Dia toero ihany raha ohatra ka nohatra anareo fa tsy maninona. Mba omena anareo araka ny haren'ny voninahiny ny tanjaka sy hery avy ao anaty. Io, amin'ny alalan'ny fanahiny. Petera 1:7-5. Aoka ny fiaingonareo tsy zavatra ivelany. Toy ny taovolo manaitra, ny firavaka volamena na fitafiana marevaka. Fa toetra miafina ao am-po. Io, ivelany sy ao am-po. Dia fiaingona tsy mety loha. Fa le me-panahy fiadanana sarobidy indrindra ao mason'Andriamanitra. Matio 5:10-10. Ary ny antso vahoaka keo aminy izy niteny taminy hoe menoka fa tara. Tsy izay miditra amin'ny vava, ety ivelany mahaloto ny olona, fa izay mivoaka avy amin'ny vava avy ao anaty, mahaloto ny ety ny olona. Misy ny ivelany, misy ny anatiny. Romanina 2:5-7. Fa tsy izay ao amin'izay mitseho ivelany. Famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra. Koa ireny dia tsy mandray dera avy amin'ny olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Fa raha resaka toe-panahy indray no resahan'i Paoly rehefa miresaka nofo sy fanahy izy. Ty indray mila azontsika. Tsy resaka maha-olombelona akory rehefa miresaka le nofo izay manohatra amin'ny fanahy Paoly fa miresaka toe-panahy Paoly amin'izany. Nofo manohatra amin'ny fanahy, ohatra anankiray mazava ny Galatianina 5:5-7 hoe kosa mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka filany nofo ianareo. Resaka ara-panahy ny resahany eto fa tsy maha-olona akory. Manana filana mifanohatra fanahy mantsy ny nofo ary manohatra ny nofo ny fanahy. Mifanohatra izy ireo mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo atao. Ka na dia samy fanahy ary izy dia samy hafa. Amfiry izay. Famiraika ambin'ny folo sasany mahery. Tonga dia fitaitsika ty Endrik'Andriamanitra ity zany raha sika hanao pôzy kely teo. Zay zany, inoko zany fa dia fa mba tokony ho resy lahatra amin'izay ianao hoe aika raha amin'ny baiboly ny jerena. Hafa le maha-malagasy fa raha amin'ny baiboly ny jerena dia mizara roa ny olona fa tsy mizara telo. Inona amin'izay ny dikan'ny Endrik'Andriamanitra? Genesis 1:5-7. Ary Andriamanitra ny teny hoe andesika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarentsika. Aoka izy ireo hanapaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina, amin'ny voromanidina sy ny biby fiompy, amin'ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny Endrik'Andriamanitra ny nahariany azy, lahy sy vavy ny nahariany azy. Ny dikany hoe Endrik'Andriamanitra ve miankina amin'izay ananan'ny olona? Fananan'ny olona ve io Endrik'Andriamanitra io? Sa ataon'ny olona, miankina amin'ny ataon'ny olona amin'ny maha Endrik'Andriamanitra ny olona? Sa miankina amin'ny fiziny
maizy azy zany io endrik'Andriamanitra io. Dia misy mamaly hoe miankina amin'izay ananana io. Fa inona ilay ananana? Dia za mino fa ianao nieritreritra foana hatramin'izay hoe satria ilay fanahy e. Betsaka nieritreritra ohatr'izany. Ilay fanahy. Lao. Andriamanitra dia fanahy, ny olona koa manana fanahy. Dia izay mahatonga an'Andriamanitra sy ny olona mitovy endrika. Ny zavatra mitranga nefa rehefa izay ilay izy dia rehefa tena mandinika lalina dia tsy maintsy mieritreritra an'izao foana ny mpandinika hoe lasa samihafa zany ilay endrika. Tselem izy amin'ny teny frantsay hoe io ilay nature, sy ilay tare sur nature. De motte izy amin'ny teny hebreo. Tsy maintsy tonga any ny fisainanao raha vao io fanahy io ilay izy satria izao. Raha ohatra zany nanota ny olona dia inona ny zavatra nitranga? Miala ve ilay endrik'Andriamanitra? Satria lasa tsy manana ny fanan'Andriamanitra ny olona. Tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra. Dia miala ve ilay endrik'Andriamanitra dia tsy maintsy sarahanao ilay endrika sy tare. Hoe ilay tare ilay zavatra surnaturel ahafahana mifandray amin'Andriamanitra. Fa ilay natura zavatra naturel. Dia eo zany hoe rehefa nanota ny olombelona zany dia ilay tare surnaturel ny very. Ilay fifandraisana amin'Andriamanitra ny tapaka. Fa ilay endrik'Andriamanitra mijanona ihany. Lasa tsy maintsy manao an'izay teoria izay ianao rehefa tohizanao ilay izy. Fa matetika montsika rehefa mampianatra na mianatra an'ireny dia tenena fotsiny hoe ny endrik'Andriamanitra zany dia ilay fanan'Andriamanitra ao anatsika satria tsika Andriamanitra fanahy, tsika manana fanahy dia efa izay ilay izy. Fa mila tohizana ilay izy. Rehefa nanotsika dia ahoana ny tranga? Dia ilay endrik'Andriamanitra ihany fa ilay tarehan'Andriamanitra ny lasa. Io, ilay endrik'Andriamanitra mbola nijanona ihany. Dia diso avy hatrany. Hoe afaka manao zavatra tsara ihany ny olona satria ilay endrik'Andriamanitra ao anatiny. Saingy tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra izy satria ilay tare tapaka. Tapaka ny tarehan'Andriamanitra. Fa amin'ny teny hebreo tompo dia mbola verina ihany ilay izy fa indiadisy ireo. Ny endrika sy ny tare dia iray ihany. Fa hanamafisana an'ilay hevitra fotsiny no ilazany azy. Satria any amin'ny teny samy ampiasaina io rehefa mariny ny olona Andriamanitra dia mampiasa an'izy anankiroa foana izy. Endrika sy tare. Raha ao amin'ny Genesis toko voalohany 9:20 izy zao ao amin'ny Genesis toko voalohany 9:20 izy dia tenena izy roa hoe andehantsika morona olona araka tahaka ny endritsika, araka ny tarentsika. Rehefa mamorona Andriamanitra zany dia voatonona izy. Tselem ty ilay endrika. Fa amin'reto mandininy manaraka reto indray ty tselem ty fotsiny resahany. Genesis toko voalohany 9:17 ilay endrika ihany zany. Tselem endrika. Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrika Andriamanitra ny nahariany azy, lasy vavy ny nahariany azy. Ty tselem ty. Genesis toko 7:9 ihany koa dia io tselem io ihany ny ampiasainy. Izay mandatsaka ran'olona dia mba halatsakolona kosa ny rano satria tahaka ny endrik'Andriamanitra io ilay tselem nanaovan'ny olona. Rehefa mahary zany Andriamanitra dia mampiasa an'io tselem sy de motte tare io foana izy. Fa amin'ity andininy ity indray dia de motte fotsiny indray ny ampiasainy. Zany hoe mety mifanakalo zany izy anankiroa satria hevitra ray ihany ho ary eo tsy azo sarahana. Genesis toko 5:1. Ity ny boky milaza ny taranak'i Adama tamin'ny andro rian'Andriamanitra ny olona ny tarehan'Andriamanitra nanaovany azy. Ty ilay de motte tare. Fa le fahariana ao foana ao anatiny amin'izay fotoana izay. Dika zany tsy azo sarahana zany ny endrika sy ny tare. Dika zany tsy miankina amin'ny anananao io fa raha vao miankina amin'ny anananao io dia olana be rehefa nanota ny olona. Olana be rehefa nanota ny olona. Sarahana ny endrika sy ny tare. Tsy miankina amin'ny zavatra nananao ny endrik'Andriamanitra. Ho an'ny Lutera indray, izao indray zavatra nilazain'ny Lutera hoe asa raha mahay an'izany Luterana.
Ilay fahamarinana fototra io izy izy. Justice originelle. Ny dikany hoe Endrik'Andriamanitra. Tamina mironana ny olona izy izy dia tsara, madio, marina tahaka an'Andriamanitra ny olona tany am-piandohana tany. Fa very ilay image privé. Lazainy indray fa misy ny atao hoe image privé ifandraisana amin'Andriamanitra rehefa nanota ny olona. Any foana ny olana mantsy. Rehefa nanota inona no nitranga. Very ilay fifandraisana amin'Andriamanitra rehefa nanota ny olona. Fa ilay image publique kosa, ilay andraikitra eo amin'izao tontolo izao tavela teo ihany. Okey, marina tokoa fa zany noho izy. Rehefa manota ianao dia tapaka fifandraisana amin'Andriamanitra fa misy olona mbola ekolojista ihany na izany azy. Mbola misy gasy alika ihany na dia tsy manana fanan'Andriamanitra azy. Okey, mipetraka izany. Fa taiza indray no nahitany Lutera izany image privé sy image publique zany ao anaty Baiboly. Tsisy izany. Dia hozy izy Lutera hoe fanavotan'i Kristy mamerina anazy io. Kolosiana 3:10 hoe ary efa nitafianareo ny maha-olom-baovao izay avaozina ao amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika ilay nahary azy. Averina araka ny endrika ilay nahary azy. Rehefa konvertitsika ao amin'i Jesosy Kristy. Efesiana 4:4 hoe inona ilay endrika ilay nahary azy io, inona ilay avaozina. Dia ny Efesiana milaza hoe ho tafianareo ny toetra maha-olom-baovao izay noforonina araka an'Andriamanitra fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Dia io natonga Lutera nametraka hoe ilay fahamarinana fototra. Io Endrik'Andriamanitra io. Saingy ny avalitsika azy dia tsisy izany endrika roa izany ao amin'ny Baiboly. Hoe ny ray image privé dia ny ray image publique. Tsisy izany ao. Tsy miankina amin'izay ananana izany ny Endrik'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny zavatra anananao. Ary tsy very io Endrik'Andriamanitra io rehefa nanota ny olona. Tsy hoe ny olona mpanota dia tsy mitovy endrika amin'Andriamanitra intsony fa mitovy ihany. Saingy simba le izy. Simba le endrika. Ohatrany hoe fitaratra, mijery fitaratra ianao dia potika ilay fitaratra. Dia simba ny sary hitanao rehefa nanota ny olona. Genesis 5:5 teto tena mpanota ny olona izy. Maraina mandra-parivony andro dia mpanota ny olona. Dia izao, aza mba mamono olona. Rehefa ratsy ihany nareo aza mamono olona. Au moins aza mba mamono olona. Fa izay mandatsaka ran'olona dia mba halatsaka olona kosa ny rano satria tahaka ny Endrik'Andriamanitra ny nanaovana ny olona. Tanareo, na olona mpanota be ohatrin'ny nareo dia Endrik'Andriamanitra foana. Ay, mahitsika tatoato reny. Dia ianao ve dia samy teny hoe rehefa mahita an'ilay jiolahy maty, voatifitra reny dia falifaly ianao mahita azy. Eny, noho ny tsy rariny mety faly ianao fa rehefa tena mijery an'iny ianao dia malahelo ihany hoe non, tsy mendrika e. Tsy mendrika ho an'ny olona no faty ohatran'izao. Satria Endrik'Andriamanitra io olona io. Azontsika amin'izay le tsy mbola azonao e. Fa lazaiko fotsiny le izy. Ny Endrik'Andriamanitra zany dia le maha-olombelona ny olombelona ilay tsy azo vonoina. Tsy azo vonoina. Na ratsy ohatrin'inona ary izy dia Endrik'Andriamanitra foana. Faharoa miankina amin'ny ataony ve? Misy indray milaza hoe miankina amin'ny ataony. Dia milaza hoe fanapahana io. Le domination no maha Endrik'Andriamanitra ny olona. Ny Endrik'Andriamanitra hozy izy ny olona satria solitenan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Andriamanitra manapaka eto amin'izao tontolo izao dia ilay olona izany ilay solitenan'Andriamanitra hita maso eto amin'izao tontolo izao. Dia izay tokoa ny lazain'ny Genesis 1:5 hoe rehefa niteny izy hoe andeha tsika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, dia niteny izy avy hoe aoka izy ireo hanapaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina, ny voromanidina, ny biby fiompy sy ny rehetrarehetra. Izany hoe ilay Endrik'Andriamanitra izany dia ilay izy manapaka amin'ny hazan-drano sy ny voromanidina. Ohatr'izay koa ny lazain'ny Salamo 9 efa hitantsika teo hoe inona moa ny olona ny atsarovanao azy ary ny zanak'olombelona ny amanginao azy. Nataonao ambany kely noho ny Andriamanitra izy ary nosatroanao voninahitra sy famira-piratana. Nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Zay. Raha vao misy ilay Endrik'Andriamanitra dia misy foana ilay hoe manjaka. Dia taloha, izay tokoa ny zavatra nitranga izany, rehefa misy mpanjaka na resy tanàna anankiray na nanorina tanàna vaovao, tanamasoandro, dia manisy sary vongana eo ampovoan'ilay tanàna izy. Sarin'ilay mpanjaka, izay ilazana izany hoe ny manjaka manapaka eto amin'ity tanàna ity dia io sary io izao. Io sary io, ilay mpanjaka tompon'io sary io. Zay. Dia ohatrany hoe ohatr'izay koa izany Andriamanitra eto amin'ny olona apetrany amin'ny tanàna vaovao, vao vita na vao azo babo ilay sariny izany. Dia ohatr'izay koa izy ny olona
anehoana hoe io mpanjaka io no manjaka ao amin'io tanàna io amin'izao fotoana izao. Dia ny azontsika valy anefa dia izao hoe tsy ilay fanapahana akory no endrik'Andriamanitra, fa satria ny olona endrik'Andriamanitra dia izay no mahatonga azy manana fahefana hanjaka amin'ny zavaboary rehetra. Asa raha azontsika ny fomba famakiana baiboly, tsy ilay fanapahana no endrik'Andriamanitra fa vokatry ilay endrik'Andriamanitra ilay fanapahana. Izay ilay Genesis 2:1-20. Miaraka amin'ny saina amiko ve nareo? Raha mbola mety ilay olona roa dia mety, fa raha vao telo io ka ilay saina ato ambany fa tsy ary amin'ilay fanahy, tsisy takatrao mihitsy izany. Mila miasa ny saina. Tsika jery ny detay rehetra tsika mba tsy ahazoan'ny olona mamely antsika. Ny endrik'Andriamanitra tokory tsy zavatra ataony, fa ny zavatra ataony vokatry ny maha-endrik'Andriamanitra azy. Zay a. Dia misy nay milaza hoe miankina amin'ny seksualité sy ny fifandraisana io. Hoe ny endrik'Andriamanitra dia tsika mifandray amin'Andriamanitra, tsika mifandray amin'ny olona. Dia Karl Barth no nanindraindra indray an'ity fijery teo miankina amin'ny seksualité sy fifandraisana. Satria hitantsika tokoa fa rehefa miteny hoe endrik'Andriamanitra izy, ao amin'ny Genesis 1:17, ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endrik'Andriamanitra nahariany azy, dia niteny izy hoe lasy vavy nahariany azy. Izay ilay fahaizana mamaky baiboly a. Teny izany a, seksualité rehefa nilaza ny endrik'Andriamanitra. Io izany ilay endrik'Andriamanitra hozy Karl Barth. Okey, marina izany. Ohatr'izay koa mantsy any amin'ny Genesis 5:2, lasy vavy nahariany azy ireo, dia nitahy azy izy a, ka nanao ny anarany hoe Adama tamin'ny andro nahariany azy. Amin'ny voalohany izy milaza ny endrik'Andriamanitra ihany koa. Dia miresaka foana izy hoe lasy vavy rehefa vita izay. Dia hozy izy hoe ny olona ihany no nilazany an'ity teny ity hoe lasy vavy. Fa ny biby a, io lasy vavy nahariany azy. Olona ihany no nilazainy an'izay izany. Fa ny biby a tsy nilazainy an'izay. Fa ny biby nilazainy azy dia hoe samy araka ny karazany avy. Fa hitantsika izay teo. Dia anisan'ny maha-endrik'Andriamanitra ny olona izany io. Ohatra diso ilay greka. Ny biby ihany nilazaina hoe samy araka ny karazany avy. Dia mahafa ny olona izany ozy izy dia ny seksualité. Izay fifandraisan'ny lahy sy ny vavy izay a. Dia mihitatra amin'ny fifandraisan'ny olona rehetra. Lahy sy ny vavy na dia samy hafa ary tsika afaka mifandray a, dia ny olombelona rehetra koa izany a afaka mifandray. Dia nifandray Andriamanitra. Dia ny olona koa nifandray tamin'Andriamanitra. Andriamanitra mantsy tamin'Andriamanitra alohan'ny nanao ny olona dia niresaka aloha. Andeha isika nomorona olona tahaka ny endritsika. Dia izay ilay fifandraisana izay a no tia ny iainan'ny olona koa izay ilay hoe tahaka ny endriky ny olona. Tia ny ohatr'izay ihany koa izany ny olona hifandray. Hifandray amin'ny hafa tsy mitovy aminy. Na lahy ary ianao dia hifandray amin'ny vavy, raha vavy ianao dia hifandray amin'ny lahy. Fa na tsy mitovy ary io dia vis-à-vis. Fanatrika. Vis-à-vis. Dia ny endrik'Andriamanitra izany ozy izy dia fahafahan'ny olona mifandray amin'ny olona tsy mitovy sexe aminy. Fa mihitatra iny avy eo a, fahafahan'ny olona mifandray amin'ny hafa ihany koa. Ary mifandray amin'Andriamanitra ihany koa. Izay ilay endrik'Andriamanitra izay. Na izany aza dia tsy mamaritra ny endrika ihany ny seksualité. Hita rehefa tena any amin'ilay détail be amina théologie mihitsy ny nataontsika androany hanombohana ny taona. Tsy mamaritra ny endrika ny seksualité, fa ny seksualité dia mamaritra ny firaisana ao anaty fahasamihafana. Hoe na tsy mitovy amiko ary ianao dia afaka mifandray aminao foana. Izay ny dikan'ilay seksualité. Fa faritatsy izay izany tsika fa tena maritra, inona amin'izay ary ilay tena endrik'Andriamanitra e. Ny endrik'Andriamanitra tompoko a dia izao. Amin'ny teny frantsay izy hoe image de Dieu. Dia asehoko anareo ary ty sary ty, iza mahay an'ity sary ty. Inona ty sary ty? Inona ty? Haka efa hoe ce n'est pas une pipe ko. Inona io? Sarina pipe io, sarina fa tsy pipe. Tratrako nareo. Efa mitena hoe inona ty sary ty? Ce n'est pas une pipe. Pipe andray ozy izy nareo.
Sarina pipa io fa tsy pipa. Saiko zao tsy fat efa hitantsika le tena pipa. Ary ny tena antony mahatonga ana amin'ny teny paoma dia ity sary ity. Ny olona zany dia sary ihany. Inona io? Mahay nareo rakizy. Ceci n'est pas une pomme. Zay foana mahatonga le hoe eto gasy be miteny hoe paoma. Nakana le sary hoe paoma. Satria sary fotsiny paoma fa tsy paoma akory io. Dia ny olona koa zany sary Endrik'Andriamanitra ihany fa tsy Andriamanitra akory. Ary zao, ny sary tsy le original. Ny sary tsy le original fa sary fotsiny. Kanefa ny sary tsy misy dikany raha tsy eo le original. Dia nitondra ny tia. Karapanondroko. Zava-dehibe ity. Fa raha tsy eo tsy misy dikany ity karapanondro ity. Fa ny mahazava-dehibe n'ity karapanondro ity dia izy miaraka amiko. Tsy mahazo mandeha rery ity karapanondro ity. Very izy izay raha vao mandeha rery. Tsy mahazo mandeha rery koa tsy miaraka karapanondro. Fa mila miaraka foana izay. Fa ny dikany hoe sary zany dia sary fa tsy tena izy. Tsy le original. Dikan'izay le hoe Endrik'Andriamanitra zany dia sary ihany fa manindry ny fiankinana amin'Andriamanitra. Maizy azy an'ity karapanondro ity dia izaho miaraka aminy. Izaho eo aminy. Manindry ny fiankinana amin'Andriamanitra. Dia ngeza indrindra dia tsy Andriamanitra ny olona. Fa io izay no lazaiko aveliko foana ny fahotana lehibe indrindra dia ny olona teo Andriamanitra. Ity karapanondro ity teo faly. Amorona dessin animé an'izay rehefa kelikely zalam-panao sary ireo. Hoe le karapanondro dia lasa teo olona teo izy amin'izay le tena ho izy. Teo faly. Dia metsika tsy possible mihitsy ity ho lasa faly. Fa itsika nefa miezaka mafy ho lasa Andriamanitra. Izay le olana eto ambonin'ity tany ity. Ambany no Andriamanitra foana tsika. Ary tsisy dikantsika raha tsy eo Andriamanitra. Tsisy dikantsika raha tsy eo Andriamanitra. Zavaboarin'Andriamanitra foana tsika mijanona ho zavaboarin'Andriamanitra mandrakizay tsika ny dikan'io. Mipetraha amin'ny toeranao ny dikany hoe Endrik'Andriamanitra. Na ambony no biby ary ianao dia zavaboarin'Andriamanitra. Toriteny 5:1 aza aingam-bava. Ary eo ka tsy alaka anonona teny ao anatrehan'Andriamanitra ny fonao. Fa Andriamanitra ny an-danitra. Ianao etỳ an-tany. Dia aoka ho vitsy ny teninao. Tsy ho Andriamanitra zany ianao mandrakizay. Endrik'Andriamanitra fotsiny ianao. Dia izao amin'izay zany ny vokatry le izy. Ity izaho Endrik'Andriamanitra. Dia ny vokany amin'ny maha-Endrik'Andriamanitra dia lasa manana ireo misy an'ireo manodidina anahy. Andriamanitra zao tontolo izao ny hafa. Dia lasa manana fifandraisana amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Fiankinana amin'Andriamanitra. La miaraka amiko foana ity. Fiankinana amin'Andriamanitra. Lasa manana fifandraisana amin'ny hafa. In'ilay sexualité teo tsy fifandraisana amin'ny hafa. Ary lasa manapaka fanapahana amin'izao tontolo izao. Raha vao tapaka ny ray amin'ireo tapaka ity, dia tapaka ny fifandraisako amin'ny tenako, tapaka ny fifandraisako amin'ny hafa, ary lasa manjakazaka amin'izao tontolo izao fa tsy manapaka amin'izao tontolo izao. Io ny vokatra ilay Endrik'Andriamanitra ao anaty. Tsy Andriamanitra fa Endrik'Andriamanitra. Dikan'izany manana dignité Endrik'Andriamanitra. Tsy natao vonovonoana fahatany satria Endrik'Andriamanitra. Fa io no ahafahako mifandray amin'Andriamanitra. Na manota ary dia eo ihany io fa tsy simba fotsiny. Genesis 2:2-7. Ary ny Tompoandriamanitra ny teny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza azy izy. Faharian'Andriamanitra rehetra tsara daholo. Fa amin'ny maha-Endrik'Andriamanitra ny olona
dia tsy mety ny irery izy. Io ny fianankianana tokana tamin'ny fahariana. Tsy resaka selibatera fotsiny hoe raha lehilahy io, raha olombelona mihitsy ny tena tokony ho eo satria le olona maha olona azy ny eo. Tsy resaka selibatera io satria matitoko fa 7:12 dia miteny hoe misy ny onoka. Ny onoka zany le olona eunuque, le tsy mety miteraka, tsy manambady, efatra ny ekibondreniny. Efa misy zany efa natao amin'izay mihitsy. Donc tsy io akory le tiany hoe tsy tsara raha ireny lehilahy. Misy onoka noho nataony olona, tapahany zalahy. Misy ny onoka noho ny fanjakan'Andriamanitra, alao manompo ny tompo. Aoka andray izay mahay mandray. Donc tsy resaka selibatera akory ny tiany io lazaina fa resaka solitude. Ny solitude any olona mihitsy tsy mety amin'ny mahendrika Andriamanitra azy. Tsy natao hitoetra irery ny olona. Fa tsy maintsy natao izy ifandraisany olona hafa ifandray amin'ny foana. Tsy natao anafoana ny tena koa nefa ny fiombonana amin'ny hafa na izany azy. Natao ifandray amin'ny hafa. Zay mahendrika Andriamanitra. Nampanota be ohatry n'inona ary izy dia natao ifandray foana tsika amin'ny hafa foana. Saingy rehefa mifandray amin'ny hafa dia tsy hoe foana ny tenako. Ny vehivavy amory azy dia foana maizy azy. Tonga dia fusionné amin'ilay bandy izy. Tsisy afa-tsy inona ao an-tsainy. Dia rehefa avy eo indray izy miteraka dia gazeny ilay bandy fa fusionné amin'ny zanany izy. Fa tsy natao hafoana ny mahena ao anao akory ny hafa. Oviana ny nampiasa hoe izao voalohany ny olombelona. Oviana izy nanonona ny tenany hoe za voalohany. Tadidinareo ve? Genesis 2:17. Rehefa nahita ny Eva izy dia ora lehilahy hoe ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy nakana azy. Rehefa nifanena tamin'ny Eva izy dia nahafantatra ny maizy azy. Tsy nanao an'izany hoe zany izy tamin'izy namantatra amin'ny biby. Tonono daholo fotsiny biby fa tsy fantany maizy azy. Fa rehefa na dia nahita ary izy hoe izy ny ambony indrindra biby dia tsy nanao an'izany. Fa rehefa niaraba izy, nifandray tamin'ny hafa izy dia izay izy vao mipetraka ny maizy azy ny tenany. Ny fifandraisanao amin'ny hafa no mipetraka ny mahenao anao, ny fizinao. Eo anatrehan'ny hafa no mipoitra ny fizinao. Rehefa nanota ny olona dia ilona mitranga, simba fa tsy niala le endrik'Andriamanitra. Tsy niala io, mbola mitady namana foana ny olona na dia mpanota ary. Dia ifandray amin'Andriamanitra sy mivavaka ihany ny olona na mpanota ary. Fa simba, lasa manao religion izy rehefa simba ny endrik'Andriamanitra. Mbola mijanona olombelona ihany ny olona na dia mpanota azy. Korintianina 1:17. Lehilahy dia tokony tsy saron-doha satria endrika sy voninahitran'Andriamanitra izy, fa ny lehilahy kosa dia voninahitry ny lehilahy. Andriamanitra ny lehilahy, vehivavy kosa ny voninahitry ny lahy. Jakoba 2:7. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray, izy ihany koa no hanozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Tsisy olona mahafinaritra hozoninao zany olona mahatsiravina izy matoa hozoninao. Kanefa ilay olona hozoninao io araka ny endrik'Andriamanitra. Endrik'Andriamanitra foana io tompoko. Noho izany mila hajaina foana. Ary rehefa ao amin'ny Kristy ny olona dia miverina tsikelikely io endrik'Andriamanitra io. Verina tsikelikely amin'izay io. Satria ny tena endrik'Andriamanitra dia Kristy ihany ny tena endrik'Andriamanitra. Korintianina 2:4. Satria amin'ireny dia nohanjambain'Andriamanitra izao tontolo izao ny sainy tsy mino, mba tsy hamira-pirata ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra. Kristy no tena endrik'Andriamanitra indrindra. Raha hitady endrik'Andriamanitra tsika dia Kristy no endrik'Andriamanitra. Kolosianina 1:1. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita maso, la matota alohan'izao zavatra rehetra izao. Raha te hitady endrik'Andriamanitra tsika dia ao amin'ny Kristy. Fa itsika rehefa nanota dia ohatra ny Adamo. Tahaka ny Adamo tsika. Tsy maintsy hiara-ny fahafatesana tahaka ny Adamo tsika rehefa nanota. Eo ihany ilay endrik'Andriamanitra saingy hiara-ny fahafatesantsika. Saingy izao mbola ho tahaka ny Kristy koa tsika rehefa mino ny Jesosy Kristy io. Izay lazain'ny Korintianina 1:5-7 hoe
toy ny tondrantsika ny endriky ny amin'ny tany, endrika Adama zany, no hitondrantsika ny endrika ilay avy any an-danitra koa, Kristy. Mbola hitondra n'izay Endrik'Andriamanitra izay isika ndray androany. Dia izay nge ndika an'ity ry mpanaraka gasy MMB. Efa naverina teto foana ty tsy haiko na nisy gasy MMB tsy nisy an'ity Romanina 7:27 ty. Fa izay io. Inona ny dikany hoe fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa ho an'iza? Ho an'izay tia an'Andriamanitra dia ireo voantso araka ny fikasan'ny raha teo, izany hoe ho an'ny mpino. Fantatsika fa zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa ho an'ny mpino. Inona ny dikan'ilay hasoa? Satria ireo izay fantany mialoha no tendreny komba. Hitovy endrika amin'ny zanany dia ho lamatoa amin'ny raha lava. Averiko ihany ho an'izay tsy teo nanatrika tamin'izay. Inona zany ny dikan'ilay hoe zavatra rehetra miara-miasa hasoa? Zavatra rehetra dia miara-miasa hahatonga antsika hitovy endrika indray amin'ny Kristy. Hiverina tahaka ny Kristy. Marina, madio tahaka ny Kristy isika. Rehefa saingy izao, tsy mety mitovy amintsika fa mitovy amin'ny foantsika mandra-piveriny Kristy eny amin'ny rao lanitra. Fa rehefa miverina izy izay tsika vao tena mitovy amin'ny Jesosy Kristy. Jaona 1:7-2. Ry malala, ankehitriny azy dia zanak'Andriamanitra tsika, nefa tsy mbola naseho izay toetsika ratsy izay. Io mbola manota, mbola mandainga, mbola mamitapitaka, mbola kamo mianatra Baiboly, mbola ohatr'izany. Mbola tsy naseho izay toetsika. Fantatsika fa rehefa iseho eny amin'ny rao lanitra izy, dia ho tahaka azy isika. Fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Rehefa fasafasy amin'ny Jesosy ianao izay vao mitovy endrika aminy. Lasa Jesosy kely. Fa mandra-pahatonga an'izay dia fandiniantsika soratra masina isan'andro. Izay no hivahantsika tsikelikely. Hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy. Korintianina 2:7-7. Isika rehetra kosa dia mitava tsy misarona ny ibanjinantsika ny voninahitry ny Tompo tahaka ny amin'ny fitaratra. Ka hovany hitovy endrika aminy avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy. Averiko ilay sary, tsy mitondra Baiboly fa tia ny Baiboly. Rehefa mamaky Baiboly ny contexte, zao no lazainy contexte. Rehefa mamaky Baiboly ny jiosy dia mila misaro-tava foana izy aloha. Dia tsy hitany mihitsy hoe Jesosy Kristy anie ilay Mesia. Fa isika rehetra kosa rehefa mamaky Baiboly dia tsy misarona. Fa mibanjina voninahitry Kristy, voninahitry ny Tompo. Zany hoe rehefa mamaky Baiboly ianao ahoana sy fiteny faly, dia tsy le hoe izao ny atao, izao ny tsy azo atao, tsy izay ny jerenao. Fa rehefa mamaky Baiboly tsika dia mibanjina ny voninahitry ny Tompo. Mijery ny Jesosy, inona ny lazay momba ny Jesosy Kristy ao anatin'io Baiboly no vakianao androany io. Izay ny ataonao. Dia rehefa mijery ny Jesosy ianao mamaky Baiboly dia ohatra mijery fitaratra. Ahoana rehefa mijery fitaratra? Raha mijery fitaratra dia lasa mitovy amin'ny tarehako ilay sary ao anaty fitaratra. Tsy izay? Rehefa totokota izy dia lasa mitovy amin'ilay tarehy ao anaty fitaratra. Rehefa totokota izy dia lasa mitovy amin'ilay tarehy ao anaty fitaratra. Zavatra mitranga nefa dia izao. Ilay fitaratra dia ilay Baiboly, ilay tenin'Andriamanitra. Ilay voninahitry ny Tompo hitao. Rehefa mijery dia lasa mitovy ny sariko sy le eto sy le eto. Zay mijery fitaratra dia mitovy le eto sy le eto. Dia rehefa mamaky Baiboly zany ka ny voninahitry ny Tompo ny jereko ao, tsy miova mihitsy nefa ity Baiboly ity. Tsy miova ilay Jesosy Kristy, tsy miova malitsy an'io ary mandrakizay. Dia tsy maintsy za zany no hovainy. Hitovy endrika aminy. Ahoana ty? Lasa za zany no mitovy amin'ny Jesosy rehefa mamaky Baiboly, mijery Baiboly ka mijery an'i Jesosy aho. Satria tsy maintsy mitovy le ato sy eto. Le ato nefa tsy miova, dia le eto zany miova, ty zany miova. Zany izy io. Avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra, toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy. Ny fanahy no miasa manovana hitovy amin'ny Jesosy rehefa mandinika ny teniny isan'andro ary Jesosy ny jereko ao anatin'io rehefa mandinika an'io. Dia io Baiboly io manovana hitovy endrika amin'ny Kristy.
fa tsy izany mila miezaka hanao ny tsara na miezaka tsy hanao ny ratsy. Dia verenantsika amin'izay ilay jaonina voalohany toko 7:faharokatra-fahatelo. Miova tsikelikely tsika izany manahaka ny Kristy. Ry malala ankehitriny azy dia zanak'Andriamanitra tsika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatr' izay. Fantatsika fa rehefa miseho izy dia ho tahaka azy isika. Dia ho hitantsika izy amin'izay tena maizy azy. Ary izay rehetra dia aza milaza ianao hoe rehefa any izany vao tena hitovy amin'i Jesosy dia avy aloha any vao mamaky Baiboly. No! Izay rehetra manan'izany fanantenana miorina amin'izany, izany hoe manana fanantenana fa hitovy endrika amin'i Jesosy ianao indray andro any, dia manina ozy izy? Manadio ny tenany mba hadio tahaka azy amin'ny alalan'ny fandinihanao ny soratra masina isan'andro, izay ny antom-pisian'ny gasy mahay mamaky Baiboly. Rahalahy sy anabavy isany nohariana araka ny endrik'Andriamanitra ianao, nohariana vatana sy fanahy ianao, olona anaty sy olona ivelany ianao. Ny hoariana mitovy endrika amin'Andriamanitra ianao, izany hoe sarin'Andriamanitra ianao, fa tsy mety ho Andriamanitra mandrakizay mihitsy, fa natao hiankina sy fandray amin'Andriamanitra hatrany. Potika io tamintsika nanota saingy Kristy ilay tena endrik'Andriamanitra. Rehefa mijery an'i Jesosy ianao isan'andro rehefa mamaky Baiboly, dia hovainy asan'ny fanahy izany fa tsy asanao. Ny asanao mamaky Baiboly sy mikomprendre ary mahalala an'i Jesosy, fa ny asan'ny fanahy manova anao hitovy endrika amin'ny tsikelikely izay ho feno tanteraka io rehefa miverina ny tompontsika. Misaotra anao naharitra ny eny hatramin'ny farany.